dia miantoka no mandrakizay antsika sy ianao. Manasanao hitsangana raha sitraka ao dia andao iona amin'izay lehilahy mahery, mpanjaka ny mpanjaka, tompony tompo ame voninahitra azy tsika amin'ny alalan'ny fitsanganana, dia andeha tsika hivavaka mialohany amakintsika ny tenin'Andriamanitra, Salamo 145, fa hivavaka tsika mialohan'ny zavatra rehetra. Hivavaka tsika tompoko. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra anao zany amin'ity fotoana sy toeran'ity, izay ahafahany indray mihaona aminao Andriamanitra. Tena misaotra anao feno izahay Jesosy. Satria ny tombon'andronay Andriamanitra dia mbola avy aminao ihany. Misaotra ny fiarovanao anay, ny tanàna, ny fiarahamonina, ny ankohonana, ny manodidina, ny tena ny tsirairay avy. Misaotra satria fantatra efa ny tombon'andro rehetra izay mbola hanananay Jesosy, dia tsy misy avy amin'ny ezaka nataonay izany, tsy misy avy amin'ny fahalalanay olona na diplômanay na fahefanay na ny zava-rehetra momba anay Andriamanitra. Misaotra Jesosy fa tsy nankininao tamin'izany, fa avy aminao ny zavatra rehetra. Misaotra tompony amin'ny andavanandronay, ny amin'ity androany ity, izay fantatray ary tena tiana be satria fotoana anankiray izay ahafahany voninahitra miseho amin'ny fiainanay Andriamanitra. Atombokay miaraka aminao izany andro izany Andriamanitra. Satria fantatray fa ianao ilay alfa ilay niteny hoe Misia, ianao no miantoka ny fitohizan'ny zavatra rehetra. Ary eo am-pelantananao Andriamanitra, mametrahanay ny momba anay manontolo. Tsy misy miafina, tsy misy afenina, ahariarinay eo anatrehanao Andriamanitra. Satria tena te hiankina aminao mihoatra izahay. Jesosy eo, aoko ty andro sabotsy ty, ho andro indray izay hiovan'ny fomba fiteninay, hitovy amin'ny fomba fiteninao. Hiovan'ny toetranay, hitovy amin'ny toetranao. Hiovan'ny fomba fijerinay, tena manahaka anao tanteraka. Aoka izay Andriamanitra tena aneo aminay manokana, tsy aneo amin'ny olona aloha, fa ho tsapanay ao anatinay hoe tena manaraka ny Kristy marina, kristianina, satria manaiky tarihan'ny fanahy-masina, satria manaiky izay atoron'ny fanahy-masina. Isan'andro Jesosy dia tokony andiny tena izahay tahaka an'izany. Hitondra tena maneho anao Kristy, tsy amin'ny fotoana mametimety na mampavonombonina ny saina ihany Andriamanitra, fa amin'ny fotoana rehetra dia aoka ianao Kristy miantoka ny fiainanay. Tompo, mahagaga ianao, satria ianao ilay mamela ny fahalemena sy ny fahotana rehetra. Tsy mbola mendrika izahay ary hatramin'izao betsaka ny zavatra mila hitsy amin'ny fiainanay Andriamanitra, kanefa mahagaga dia rakofanao fitiavana izahay. Asehonao fa marina mihitsy ny teninao hoe ny fitiavana manarona fahotana maro. Mety voankeo, mety voamaly ariva, mety misy zavatra efa ela ny tianao nalàna teo amin'ny fiainanay Andriamanitra, fa androany Jesosy dia mbola tario indray izay fanahy-masina, fa teo anao izahay, te haneo anao izay Andriamanitra. Ny fiainanay manontolo tianay tena hoe maneho anao Jesosy. Aoka ianao Andriamanitra no hitoetra eo amin'ny fiainanay, hikasika anay. Indraindray misy fanamboarana, indraindray misy fanitsiana, tsy voatery zakanay, tsy voatery mifanaraka na mitovy amin'ny zavatra efa nahazatra anay, fa zao Jesosy ampianary izay hoe zay kay tarihy ny fanahinao masina, fa tsy mitarika ny fanahinao masina. Zay kay ampianarina, fa tsy mampianatra ny toeponao hitovy amin'ny toeponay Andriamanitra. Zahay mila miova Jesosy, za mila miova Jesosy, fa tsy ianao Andriamanitra ny tokony hiova naraka ny sitraponay. Zany Jesosy dia aoko verité tadidinay mandrakariva, tsaroana isan'andro, satria zany ny antoka ny fandrosoanay Andriamanitra. Amin'ny fotoana anekenay fa mila mpamonjy izahay tanteraka aminay ny famonjena. Amin'ny anaranao Jesosy, tario ny tsirairay avy. Misaotra Jesosy ny amin'ny teny, misaotra ny amin'ny fitiavana. Asan'ato ny vavaka fisaorana amin'izao fotoana sorasitraka ao. Ny amin'ny zavatra mety natrehanao, ny amin'ny tokantrano, ny amin'ny vady, ny amin'ny ray aman-dreny, ny amin'ny fahasalaman'ny olona manodidina, tsy maninona no hisaotra fotsiny aloha. Haleloia. Satria ny tombon'andro rehetra na misy ny fahasalamana na mbola miandro ny fahasalamana dia zao fisaorana ny tokony aseritritsika Jesosy, satria avy amin'ny zavatra rehetra, avy amin'ny tombon'androntsika tsirairay avy. Haleloia. Misaotra anao zay Jesosy ny amin'ny asa, misaotra anao zay Jesosy ny amin'ny mbola tsy mahita asa, satria ampianarinao izay anana fotoana ifandraisana aminao, sao variana amin'ny asa izay mety atolotra ao Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny fianarana Jesosy, satria fianarana tsara indrindra dia ianao Andriamanitra. Ny mpampianatra mahay indrindra dia ny fanahy masina. Dia androany Andriamanitra, aoka tena azo toerana amin'ny fiainanay zany fiasan'ny fanahy masina zany. Misaotra ny amin'ny sakafo, haleloia, fahatsapany tsirokanina, tsy ny qualité ny sakafo fa ny fahatsapany tsirokanin'Andriamanitra. Zany tena zava-dehibe Jesosy Kristy. Indraindray adininay zany, indraindray ankininay amin'ny zavatra miditra amin'ny vavanay, fifalianay raha tokony efa nankininay efa hatramin'ny elany amin'ny efa ao anatinay tsirairay avy. Dia ny fiainam-pandresena miaraka aminao Jesosy. Taio ny rehetra Jesosy androany, vonona tsara, handray ny teninao sy ny sitraponao, iona aminao Andriamanitra.
amin'ny toepo ankasitrahan'Andriamanitra tsara indrindra. Aoka tahaka ny zaza iazakazaka izahay manoloana ny fionana aminao Jesosy Kristy, atolotray anao ny mombanay, sokafanay ny tananay, sokafanay ny fonay Andriamanitra, ahafahanao mahazo aina amin'ny anaranao Jesosy. Ovay Andriamanitra, teneny mihitsy hoe tompo androany ty amboary a Jesosy, ovay a Jesosy, hitovy aminao, anahaka anao amin'ny anaranao ilay mpanjaka avin'indrindra masina mandrakizay. Amen. Amen. Ndao tsika hitehaka ho an'i Jesosy Kristy. Eny tsara Jesosy. Salamo 145 vakitsika fa 5:7. Alleluia. Andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Salamo fa 5:7 andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Misy fanapa-kevitra andrasan'Andriamanitra amintsika isanao. Dia ny anambara fiderana azy amin'ny fotoana rehetra. Tsy amin'ny fotoana mametimety atsika, fa amin'ny fotoana isin'ny fofonainy eo amin'ny vavanao. Da hideran'Andriamanitra foana. Raha tsika vakiny zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe anandratra anao aho ry Andriamanitra mpanjakako. Sy ankalaza ny anaranao mandrakizay dory. Ankalazanao isan'andro sy hidera ny anaranao mandrakizay dory. Lehibe Jehova ka tokony ho deraina indrindra, ary tsy takatry ny saina ny fahalebiazany. Amen. Ny fahamarinana dia zao, tsy miova Andriamanitra. Fomba fijerintsika mety miova, fa tsy miova Andriamanitra. Isan'andro tsika dia ndao hideran'Andriamanitra foana. Latsinainy, talata, larobia, kamisy, zoma, sabotsy, janoary ka hatramin'ny desambra. Dao fenotsika fiderana an'Andriamanitra vavantsika. Dao tsika hideran'Andriamanitra anatin'ny vavaka amin'izao fotoana. So saika ianao terao izy, meo azy ny voninahitra, meo azy ilay toerana tsara indrindra amin'ny fiainanao. Tompo, mendrika ianao, feno fitiavana ianao, feno fahatsarana ianao, masina mandrakizay ianao, tsy misy tahaka anao. Mandoalika eo anatrehanao momba ny rehetra Andriamanitra, satria tsara ianao, fiderana anao ka ao am-bavanay mandrakariro. Misaotra tompony amin'ny fahaizanao, mitondra ny amin'ny famindramponao, ny amin'ny fahalebiazanao, ny amin'ny fahamarinanao. Alleluia. Ny fanehoam-pitiavana be dia be izay ataonao amin'ny Andriamanitra. Mideranao zay satria mahagaga, tsy mitovy amin'ny fisainan'ny olombelona, tsy mitovy amin'ny fisainanay, amin'ny fisainanao Andriamanitra, fa tsara lavitra, mety lavitra, ary ianao no tokony ho safidiana tsirairay avy. Mideranao zay satria masina ianao, miteha-tanana, mihika, alleluia, mifaly ny fonay satria mihaona amin'ilay tompony tompo sy mpanjaka amin'ny mpanjaka, ilay masina sady mandrakizay. Alleluia. Amen. 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 Ndao tsika hitehaka ho an'i Jesosy. Amen. Toy izay no teantsika asandrato ambony tanantsika ho an'i Jesosy. Izy rery no miamboninahitra ny amin'ity fotoana androany ity. Izy ilay mahery, izy ilay mpanjaka amin'ny mpanjaka sy tompony tompo no atrehantsika eto androany. Amen. Mety hoe misy zavatra hoentinao eto androany, eto anatrehan'i Jesosy. Mety hoe misy olana tsy voavahanao tsony, mety tapina ny lalanao, mety tapitra treo ny fahatakaran'ny fieritreretantsika. Fa zao raha lalana ray no tapena ny devoly teo amin'ny fiainanao, lalana fito ny sokafan'Andriamanitra ho amin'ny fiainanao androany. Amen. Satria izy ilay Andriamanitra mahay zavatra rehetra, izy rery ihany no mendrika ho deraina mandrakizay. Alleluia. Dao tsika hideran'i Jesosy androany satria izy no Andriamanitra mahery ambony izay rehetra mahery rehetra. Alleluia. Dao fofontsika ny lanitra. Naza ny lalana avy any avaratra, natapinaza ny lalana avy any atsimo, na dia manao zay ho afaniazany devoly Jesosy nay manokatra lalana avy any ambony. Tsika rehetra natapinaza ny lalana avy any andrefana, natapinaza ny lalana avy any antsinana,
natapinazany lalana piatsinanana matokiza ka tsisy atahorana yakory Jesosy nay manokatra lalana miany ambony so izy lay mahery izy lay mahery izy lay magaga izy lay mpanjaka tompony eny manam-pahefana izy no Andriamanitra mifehy izao re etrizao sisy zava-magaga tsy hainatao so izy lay mahery izy lay magaga izy lay mpanjaka tompony eny manam-pahefana izy no Andriamanitra mifehy izao re etrizao sisy zava-magaga tsy hainatao gaminao Alleluia sotra Jesosy ianao le Andriamanitra mahery ianao le ray mandrakizay ianao le andrian'ny fiadanana Jesosy tsy misy mahery noho ianao Alleluia sotra Jesosy fa manatrika ilay enao azoena tampinazany lalana avy any avaratra tampinazany lalana avy any avaratra tampinazany lalana avy any atsimo nandeha manao zay ho afaniazany devoly Jesosy nay manokatra lalana miany ambony tampinazany lalana avy any andrefana natapinazany lalana avy any atsinana natapinazany lalana avy atsinanana matoky anao zay Jesosy matoky izay ka tsisy atahorana yakory Jesosy nay manokatra lalana miany ambony asatrato mafofeo atsika so izy lay mahery izy lay mahery Jesosy lay mahery magaga izy lay mpanjaka tompony eny manam-pahefana izy no Andriamanitra mifehy izao etrizao sisy zava-magaga tsy ataony aminao izy lay mahery izy lay magaga izy lay mpanjaka tompony eny manam-pahefana izy no Andriamanitra mifehy izao etrizao sisy zava-magaga anaty fekira diavy mifany amlanitra tanatsika ianao Jesosy mahery deranao zay Jesosy ataonay aona mo tsy deranao na inona Jesosy mitsanga tsisy masakana fiderana ianao satria Andriamanitra ianao manakizay tsy misy matohatra anao Jesosy tsy misy mahery noho ny anananao Izy lay mahery izy lay magaga
Sotra Jesosy teranao foana zay tompo. Halleluia. Androany Jesosy te hiombona lalina aminao zay. Anao no ameno an'izao toerana zao, ameno ny sambatan'olona Jesosy. Tsisy tontolo ao anatin'ny fisainsainanay sy ny fonay fa ka ianao ririny mban-toerana. Ianao ririny atsehatra eto amin'ity toerana ity. Minarina Jesosy. Ento zay Jesosy, ento zay ao amin'ny tontolonao, ento zay fanay masonao. Mangetahetanao amin'ny fonay androany. Halleluia. Mangetahetanao zay Jesosy. Halleluia. Fenao zay tompo. Andriamanitro ianao, mangetahetanao ny fanaiko, maniry anao ny nofoko, indro asandratro anao ny tanako, toy ny tany may zay mitady orana, mihoatra no izany no iandrandrako anao. Sarani lanitra Jesosy, kanidinao hahita mihoatra ny eto antany, ny fanaiko ho tafakambana aminao. Tanaku, tinitani ma.
hitanao ny hatsaran'ila mitra kandidina ahita mihoatra ny eto anta ny fanaikio ho tafakambana minawa tompo ianao no fiainako very aho nalavitranao ianao no antony avelomako tsy misy aho raha tsisy anao tompo ianao no fiainako very aho raha lavitranao ianao no antony avelomako tsisy aho raha tsisy anao ampelantananao ny ahy ampelantananao zay momba rehetra fantatra Jesosy ny fiainako azao ampelantananao zao ampelantananao ny ahy ampelantananao zay momba rehetra fantatra Jesosy ny fiainako azao hoe tompo ianao ny fiainako very ara-lavitra tompo ianao no fiainako very ara-lavitranao ianao no antony avelomako tsisy aho raha tsisy anao tompo ianao no fiainako very ara-lavitranao ianao no antony avelomako tsisy aho raha tsisy anao ampelantananao ny ahy ampelantananao zay momba rehetra fantatra Jesosy ny fiainako ampelantananao ampelantananao ny ahy ampelantananao zay momba rehetra fantatra Jesosy ny fiainako lasandratotanantsika ho an'i Jesosy ampelantananao fiainanay Jesosy rehefa eo an-tananao fiainanay dia tsy misy marombaka anay Jesosy rehefa eo ampelantananao zay dia voafikitra mandrakizay Jesosy ary ianao mandrakizay misaotra betsaka Jesosy misaotra ny amin'ny fiarovanao anay misaotra ny amin'ny fitantananao anay mandrakizay Jesosy misaotra Jesosy misaotra Jesosy ampelantananao ny fiainanay Jesosy ampelantananao ny ahy ampelantananao zay momba rehetra fantatra Jesosy ny fiainako ampelantananao ampelantananao ny ahy ampelantananao zay momba rehetra fantatra Jesosy ny fiainako atsika rehetra iaraka ilaza hoe ampelantananao ny fiainako azao mafy azao mafy Fantatra
zao mafia no ampelantananao ny fiainanay Jesosy Jesosy ny fiainako tsisy miafina aminao Jesosy tsy misy miafina aminao zao rehetra zao Jesosy dia hitanao avokoa alleloia misotra betsaka Jesosy Jesosy androany raha ndre ny teninao zay Jesosy dia sokafanay ho anao ny fonay ho zaka ny teninao Jesosy ento zay tompo ento lavitra ny fahazarana zay Jesosy mba atonga anay anday raha ny teninao Jesosy tsy ho zatra fotsiny iainanao ianao le teny velona mandrakizay mankasitraka Jesosy misotrany amin'ny teninao misotra fa eto ianao androany Jesosy manatrika anay aoko voky zavatsoa amin'ny teninao ndray zay androany tenena Jesosy misotra Jesosy Sabotsy entinay ny teniny Baiboly no sabatra ety andresiny devoly zay fahavalina andresiny devoly lay fahavalonay raha misy mampamory ka ho saizay ny teninao mahery manjary tanjaka ny teny mamiko ny teny mamiko kaluarano sua ni bakawampu ufanu mezantuki nia tuni masu sian mavuki siani fa teny mampisava ny azy be aty fa teny mampisava ny azy be aty fa ny romana zava ity Manulu paenje
lafo sy orakoraka mano jesosy Alleluia. Manasantsika azo toerana tompoko azafady. Tonga amin'ny fotoantsika amerenana ny voninahitra any amin'Andriamanitra noho ny amin'izay rehetra nataony teo amin'ny fiainantsika dia mandroso tompoko. Ezahantsika hatrany amin'ny anina mba ahafahantsika mivalapatra ao anaty teny mba ho fitinina daholo. Alleluia. Voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany nafahako mijoro vavolombelona. Za moa zany dia mpihaino radio dia voaingaikaingana kely zany nahaino an'ilay radio fa efa ela be nihiditra tao amin'ilay tontolo ny tadiavana fanjakan'Andriamanitra satria efa tamin'ny 2003 nanomboka mivavaka niditra tao anatin'ny fiangonana dia taty aoriana amin'izay tsapako kay zany niditra am-piangonana fotsiny fa tsy nanana an'Andriamanitra tsy nanana ny toetra an'Andriamanitra dia rehefa avy eo amin'izay tena tsy nakany am-piangonana tsony fa nijanona tao an-trano nandritry ny 7 volana tena hoe hikatsaka n'ity sitrapon'Andriamanitra ity atao anatin'ny baiboly dia mikatitra andrery tao dia nampianariny fanahy masina zavatra be da be amin'izay aika tsy fombafomba le fakanisana tany am-piangonana da taty aoriana amin'izay dia tsapako be amin'izay ilay izy dia nanomboka teo namagy foana fanahy masina nampianatra rehefa namboly zavatra tao anatinao ozy izy dia tokony hivoaka ivelany zany raha mamboly paiso anao ohatra ozy izy dia tokony paiso nivoaka tsy misy tsisy resaka besaka tokony atao tsony zany ozy fa tokony tonga dia fantatrao mihitsy hoe iza le fanahy ao anatinao zany dia nanomboka teo amin'izay dia nanomboka nisokatra dia naheno an'ilay radio amin'izay dia izay zavatra ampianariny fanahy masina dia hitako tao anatin'ilay radio dia nisoraka an' Jesosy ilay izy satria efa nalahelo be mihitsy hoe iza zany ny olona mba hampianatra anazy zany satria tany amin'ny fiangonana nalehako tsy nisy zavatra tahaka an'izao nampianarina izao satria na mihira fiderana za dia ozy Jesosy hoe aza mihirahira foana raha tsisy fiantraikany aminao aza mandehandeha any am-piangonana tsony raha tsisy fiantraikany aminao satria tsara ho anao no mipetraka atao trano miova toetra toy izay mandeha any am-piangonana foana nefa tsisy fiantraikany na ampiaramonina dia nanomboka teo dia nalaoko niafina rekehitriny mba hisehoany voninahitr'Andriamanitra aleoko tsy hitan'ny olona hoe nandeha nivavaka fa aleoko hitan'ny olona amin'izay le voninahitr'Andriamanitra dia tsapako le izy hoe tsy zatsony fa Jesosy dia rehefa mijoro vavolombelona amin'izao dia sitrako foana ny hijoro satria ny avy any an-danitra ozy izy dia miteny ny avy any an-danitra fa ny avy ety ambonin'ny tany dia miteny ny avy ety ambonin'ny tany tsy manamaiva na akory ny zavatra ny ara-materialy fa le namboariny Jesosy tato anatiko le zavatra napetrany tato efa tsy vota tato amin'ny tany tsony fa nisarahany tamin'izao tontolo izao dia izay ny saorako sy iderako an'Andriamanitra. Alleluia. Alleluia. Mankasitraka tompoko manaraka an Jesosy irery ihany ny voninahitra amin'izany rehetrarehetra zany. Voninahitra ho an Jesosy ny hijoroako vavolombelona eto nisy fotoana zany tena za zany tena tia mamonjy sekoly satria hitako hoe nanova be da be ny tao anatiko ilay izy dia tiako kokoa zany le présentiel noho le hoe manaraka en ligne dia nisy fotoana zay mipetraka taty Antananarivo dia taty amin'ny vila dia akaiky kokoa dia avy eo zay mifindra tsy maintsy mifindra toerana tany Ivato dia nalahelo be hoe Jesosy tena lasa lavitra be anefany mila manenjika amin'ny 7 maraina zany isan'andro mandeha sekoly dia tao anatin'izay koa nefany nisy fotoana tena nandalo tena hoe tsy nanana ninino tsy nanana frais hoentina mandeha sekoly dia nefa izy tena tao am-poko be dia misy fotoana tena voninahitra ho an Jesosy reo 900 ny vola aty ampelantanako frais ale fotsiny zany normalement raha hoe any Ivato makaty dia misy lalana koa avy aty tsara saotra misy fiara zany mitatitra mpiasa makeo akoron-drano isa-maraina dia 5000 ny frais dia nefa raha mandeha avany dia 900 zany satria mandeha indroa dia rehefa miala ao an-trano indraindray 5000 indraindray 900 toy izay Jesosy hitanao ny etaeta amin'ny foko fa za tena te handeha dia lasa mandray an'ilay fiara dia atery ilay fiara hatraty amin'ny sekoly hatraty amin'ny shoprite dia sady tsy angalamina ariary dia ohatran'izay foana isan'andro dia voninahitra ho an Jesosy. Alleluia. Amen. Aza miandro mipetraka lavitra vao tonga sekoly. Alleluia. Voninahitra ho an Jesosy tanteraka tamin'ny fianakaviako moa zany le fiterana teo hoe Andriamanitra ny tompony haitsika
izy mandama zavatra rehetra nitsoroko vavolombelona eto any anadago narary izy tratrany infarct 2 mois passé zay zany izy no fantatra hoe tratran'izay nisy valy vanakiroa tsetsana tao amin'ny fony dia le izy zany raha ny fahitany dokotera dia hoe tena sarotrarotra ny fanasitranana misy traitement be zany misy fotoana izy tafarak'izay dia tao anaty fiara izy manao crise tena manao crise be mihitsy nankiraro ary esorina dia panika moa zay hoe jesosy ahoana dia niantso amin'ny mpanompon'Andriamanitra pasteur amaravo ive zao dia après moa izy nampaherezana ary le izy koa mahagaga le fanafody zany nampiasaina dia arakaraka le fanafody vao maika ohatrany hoe mareraka anazy vao maika tena vizana be izy reraka tena misy fotoana izy kivy dia itombavaka dia voninahitra an Jesosy tamin'ny larobisy nanao contrôle io zany normalement izy le dokotera spécialiste hoe tsy maintsy isaky ny 3 volana dia mety miova amin'ny fanafody be dia be ny zavatra ny tenenina fa tamin'ny larobisy nanao contrôle dia niantso izy fa aby voninahitra an Jesosy izy fa sitrana dia sitrana nanjavona ozy izy le dokotera raha ozy izy gaga hoe nanjavona le tsetsina tsy isy tsetsina tsony tao anatiny voninahitra an Jesosy dokotera moa izy izy dokotera dia le mandresy lahatra dokotera sarotsarotra satria fatany koa le izy fatany le zavatra hoe mafy fa voninahitra an Jesosy fa sitrana velo Jesosy alleluia hoanao rehery Jesosy mivoninahitra amen alleluia alleluia voninahitra ho an Jesosy ny afahako mijoro vavolombelona eto saika tsy joro ihany fa osy Jesosy ndana teneny fa tiako be zany amen dia izao le zavatra nitranga intelo izy nitranga teo amin'ny fiainako avy mivavaka maraina nandohalika mivavaka dia nakarano teny amin'ny borne fontaine satria ny aminay mba mivoatra dia borne fontaine zany dia tonga teny amin'ny pompy dia tapaka ny rano izy le olona intelo izy niverina elanelana tapabolana teo angambany dia tapaka dia tany indray dia tapaka fa nitovy le zavatra nitranga dia ozy mantsy le mpiandraikitra le izy hoe fantatrao ve fa raha vonina ny bebaka tsara ianao ame fonao an'Andriamanitra hiala amin'ny ratsy fanaonao ianao dia nomboka hideran'Andriamanitra ianao fa tonga dia manaiky ianao ny tontolo rehetrarehetra ame zavatra rehetra ao an'Andriamanitra ianao tolotra ao an'Andriamanitra ny fonao dia rehefa hisokatra ny vavanao ame voninahitra an'Andriamanitra ianao tsy ianao no omena voninahitra fa Andriamanitra dia manaiky ny zavatra rehetrarehetra dia eno izy eny arao dia teo amin'ny masony teo nandia velona ianao Jesosy velona inona ny zavatra nitranga ozy le pompy tonga dia nandeha le pompy intelo andro samihafa fa nielanelana tapabolana teo dia zao le pompy nandeha misotra rano zany ianao fa mandeha le pompy fa zao zay tena nafinahitra voavonjy le olona lasa voavonjy le olona nasiny verset biblika teo amin'le borne fontaine aveo dia tsy hitako mifoka sigara tsony izy dia lasa izy mivavaka isan-kalahady izy mandeha mivavaka foana voninahitra ho an Jesosy reny ihany dia fa maninona moa zany joro ohatr'izany raha ny tena ny zavatra nitranga ngeza be teo amin'ny fiainako za vao fantatry ny fitiavana ady taloha tsy nafantatra zany raha aman-dreniko ny volameny anahy angoniko ianarako miady any amin'ny dojo tsy teneniko le izy fa any mianatra any rehefa raikitra amin'izay ny sakoroka fa inona ny anaran'ity zazy ity tany fahalery ianao mitifitra tontondro olona dia mandeha raha le olona fahalery ianao mitsesiasika tontondro tratran'olona dia fahalery ianao hoe zany zay fa rehefa tratra ny tenin'Andriamanitra tsy fantatra hoe tamin'ny fomba ahoana fa tena tonga dia velona teo amin'ny fiainako ny tenin'Andriamanitra nanenina Jesosy tamin'ny fahotako ity Jesosy tena voninatolotro anao tsy menatra tsy menatra zany amin'ny torina an Jesosy naiza tany alehako any anaty personnel any ny olona midefile amin'ny telefona ohatra zao ny ana baiboly kely zay ny ana iny jereko anaty personnel dia mandeha ho avy Jesosy ny namako beba ianao fa tia anao anie Jesosy zany hovain Jesosy tsy menatra mitorina an Jesosy zany
fa tena velona eo amin'ny fiainako Jesosy. Zaho mahatonga velona ianao Jesosy a. Alleluia. Misaotra betsaka Jesosy. Alleluia. Alohan'ny farany. Alleluia. Voninahitra ho an'ny Andriamanitra. Saika tsy hijoro ihany aho fa pastera dada ny teny hoe mijoro. Beta be ny fahitana fity azoko izay. Tsy ny tsara. Beta be ny fahitana fitiny azoko izay. Raha tany isaka eto aloha dia tsy ho vita ty fotoana ty. Fa noho ny pastera dada ny teny hoe mijoro dia mijoro. Natombokako amin'ny passeport. Ny passeport fantatra anareo tsara hoe rehefa manao passeport misy ny kolokolo, misy ny fampilafilana sy ny sisa. Ny pastera dada sy pastera Joma fantatra an'izany fijoronako izany. Fa voninahitra ho an'ny Andriamanitra nanao passeport. Mbola tsy voavaly olana amin'ny passeport hoe amin'izao manko efa milamina amin'ny passeport sy tanen'ny zareo. Fa tamin'izay nanaovako passeport herinandro fotsiny dia efa vita amin'ny passeport. Sans argent, sans kolokolo, sans tsisy olona fantatra izany tao. Dia mivoaka soma tsara ny passeport herinandro aloha. Dia teo amin'ny visa indray vao tonga omaly aho mantsy avy any ivelany nanao iraka nasain'ny IRD, Institut de recherche pour le développement. Dia teo amin'ny visa nisy olana betabe na mivazaza nitezitra taty Madagasikara hoe tsy mety zany zavatra ataony zareo aminao izany. Dia voninahitra n'Andriamanitra fa à la dernière minute tokony zoma mivoaka ny visa zoma à 12 heures tamin'izay. Dia azo ny visa. Dia izay vao nanao mividy billet. Dia izay vao nandeha. Dia tamin'maly vao tonga teto Madagasikara. Dia manaraka an'izay nomination, betabe nomination azoko izay. Teo aloha ny fanjoro mamanay vavolombelona tery amin'ny Shoprite nomination amam-piasa mpanjakana ana. Dia amin'izao nomination andraikitra amboniko voatendry. Dia izay ny voninahitra ho an'Andriamanitra nomination anankitelo izany araka azoko tamin'ity taona ity. Ny anankiray fa taloha ny nijoro mamanay fa anankitelo azoko tamin'ity volana marsa ity. Dia niavatra misaotra amin'ny pastera dada, misaotra ny pastera izay nitondra mivavaka, misaotra amin'ny fianakaviana, ary misaotra ho an'izay olona nanaiko fitaovan'Andriamanitra nandritra an'izay natozao anahy zao. Ary voninahitra koa n'Andriamanitra fa raha hitanareo tsy mitondra solomaso aho mandraky teny androany. Iny solomaso etiko raha misy mahita iny iny tsy solomaso misy degré akory fa solomaso erovako amin'ny rivotra sy ny bibikely miditra anatin'ny maso. Fa raha ohatra ny zavatra ataoko tokony efa raramaso satria zavatra ataoko dia resaka géomatika izany hoe télédétection sigue miara-miasa amin'ny satellite rehetrarehetra ny eto Madagasikara na ny ivelany. Dia ordi foana isan'andro. Fa voninahitra n'Andriamanitra fa mandraky teny androany mbola tsy nanao solomaso misy degré izany. Voninahitra rery ho an'Andriamanitra rery ihany. Ia, fijono vavolombelona farany. Aloha tsika tehaka ho an'i Jesosy. Alleluia. Nena zavatra indraindray misy zavatra hitrentsika hoe kely dia ataon'Andriamanitra dia mila hamezana voninahitra anazy na hiveritsika hoe kely arany. Ny anankiray resaka toetra. Misy taona zany misy toerana fametrahanay fiara izay dia misy lera le izy hoe rehefa amin'izao dia mila tonga raha tsy izany midiny vavady. Dia nanenjika an'le lera nisy taona dia tsy tara fa mbola taloha kelin'le izy dia nefa efa nidy le vavady. Dia nisy fiara maromaro izay taraiky teo ivelany teo tsy tafiditra zany dia menimenina le olona sasany hoe ahoana kosa reto tsy rariny sy ohatr'izany menimenina be. Dia izany niandry fotsiny zany hoe matoa reto mbola menimeny dia tokony tafiditra satria zareo zany nanokatra an'le izy noho ny fimenimenomany. Dia efa elaela nivoaka le mpamova vady zany sady menimenina koa le mpamova vady. Dia tafiditra soma tsara dia za tsy niteny mihitsiny. Dia rehefa nandeha tongotra mivoaka amin'izay dia nanao vava amin'izay ry zareo hoe nareo tsy mahalala fomba, nareo tokony misaotra. Nisotomy mihitsy zany ny lakilosy. Nataony izay tena atezitra anao mihitsy fa tena niezaka aloha tamin'ny voalohany hoe ezaka tsy réagira zany. Fa efa lasa lavitra mbola tena nataony tena nasiany tena marary ihany. Dia
da nyreagira avy eo ny miverina hoe tsy nahavoatana n'le fozany a hoe fahoana kosa aloha zany ny tenenina ohatr' zany a fa lasa ny namaly zany a avy eo dia tsy ampy ny foky tamin'le izy dia nitantaraiky tamin'ny tao an-trano le izy hoe zaho ny famaly tamin'ny le parkina sy ohatr' zany dia hoy zareo hoe tena mety mihitsy zany fa mila anarina mihitsy ireny dia hoy za hoe raha pitso maraina zany a vao maraina be dia ao amin'ny talehan'ireo dia ataoko mamay ireo a resako le tale dia amin'izay be edy ireo dia mipetraka dia mivavaka dia hozy Jesosy hoe ihaja ndana ianao mifona aminazy dia hozy Jesosy hoe mila manetry tena ianao mifona aminazy dia tsy tonga saina tsara hoe zany hoe mifona zany ok arô dia nanaika hoe mila mifona zany mila manetry tena sady verina daholo le sekoly rehetrarehetra reny hoe fanetretena fahalemem-panahy dia nanantona anazy amin'izay nisy fotoana ataoko hoe 2 jours na 3 jours tao aorianan'le izy dia niteny anazy aho hoe miala tsiny aho za mifona tamin'le indray ariva iny fa ohatrany hoe niakatra kely aho dia tezitra kely dia lasa miteniteny foana dia hitako hoe tena libéré ny foko tao aorianan'le izy dia ny zavatra nafinaritra be tao aorianan'izay a tao anatin'le resaka koa natsiaro an'le toriteny hoe sy le sekoly hoe tsika tsy afaka hitoriteny amin'ny olona sy tsy afaka hilaza filazany tsara raha tsy mihavana amin'ny olona rehetrarehetra afaka hoe niadinge dia afaka nanao teny marary dia samy miala dia ohatr'izay fa tsy afaka ny lasa filazany tsara tsika avy eo fa nitadidiny hoe olona masika ianao sy olona hafahafa dia afaka ny resaka taminazy zany a dia afaka nanetry tena afaka hoe ny fona zany dia teo ampifonana mbola ozy izy hoe ka ianao ngetara tamin'iny dia natsiaro aleny tenen'ny paster zao hoe rehefa miala tsiny tsika dia tokony tsy asiana rehefa mifona sy miala tsiny dia tokony tsy asiana toyany zany hoe manamary tena satria rava daholo izy raha vao mbola manamary tena tsika hoe zary tsy tara tamin'iniko dia tena nangina dia tena namboariko ny foko dia faly dia avy eo izy taty ariana voaingana teo nanantona anahy izy dia ozy izy hoe avinge ianao vetivety zao a tio izy izy numéro telefonako dia na mifiry ianao tonga dia atsovo fotsiny dia sikafako ny vavahady izay ny anankiray ny faharoa ezahako fitinina resaka asa resaka fahamarinantsika zany amin'ny asa Jesosy mahita ny détail kely amin'ny asantsika rehetrarehetra nisy fotoana ny asanay nisy asa nataonay zay dia neratsy zany ny production atao amin'le izy dia nanontany an Jesosy hoe Jesosy efa inona mahatonga an'izao zay ohatra efa mba miezaka ihany zany ianao miasa manao zay mety fa meratsy le izy dia natorin'i Jesosy hoe misy tsy fahamarinana le izy satria misy isana mpiasa zany normalement tokony déclaré ny isaky mahavita an'le izy hoe zao nisan'ny mpiasa navita an'le izy dia ka efa nisy mpiasa niala zany tao aminay dia tsy voateny tany amin'le client le izy fa ohatrany hoe le isana mpiasa facturena foana amin'le mpiasa au départ zany le izy dia nitenen'i Jesosy hoe regle ty fa tsy mariny zany nataonao zany dia tenenina zany le client hoe zao nisan'ny mpiasa exact miasa dia zao ny zavatra misy dia tao aorianan'izay rehefa nandeha tamin'ny fahamarinana sy ny safidy hoe ilaza ny marina tsy hanambaka n'le client zany dia Jesosy namadika ny zavatra rehetrarehetra nandamina ny asa sy napahita fitia tamin'le client sy ny ohatr'izany zany dia lasa milamina lasa misy fiadanana ianao miatrika ny asa dia Jesosy mandamina ny zavatra rehetra dia ho anazy rery ny voninahitra. Alleluia. Aloha tsika hitsangana hisaotra an'i Jesosy ny amin'izay rehetra nataony manasanao hitsangana tsy haiko raha nihaino tsara ianao ary antenaiko fa nihaino tsara ianao rehefa manontany an'i Jesosy ianao dia mamaly Jesosy dia hitan'i Jesosy hatramin'ny détail farany majinika indrindra hoe zao mahatonga an'io dia le rahalahy teo tsy menatra nijoro an'i Jesosy tany amin'ny fahamaizinana ary tsy menatra izy miady eny amasom-bahoaka dia rehefa nomenana azy ny fahamarinana tsy menatra koa izy mijoro amin'ny fahamarinana dia hitanareo le dokotera mahafantatra tsara hoe zao no mahazo azy fa tsy fanafody ny ilainy fa le mpanao an'le fanafody mila an' Jesosy zasy ianao. Alleluia.
ny andavanandrom-piainanao le raha lahy teo vitan' Jesosy mikarakara azy karakara passeport ianao manokatra lalan'i Jesosy mila visa ianao vitan' Jesosy zany mila ninina ilainao rehefa mety ny zava-panahy dia Jesosy manome ny zavatra rehetrarehetra resaka toetra resaka sekoly aza miandro hoe hipetraka lavitra be vao angeta eto hoe te tonga ao amin'ny sekoly azy zany fa io andavanandrom-piainanao io ilain'i Jesosy io anatrehanao fivoriana isan'andro rehefa afaka dia tonga avy amen fa rehefa atao anatiny letaeta dia Jesosy no mamatsy amin'ny fomba mahagaga tsy takatry ny saina tonga dia tsy voatery manana vola vao tonga sekoly na ny vato raha mipetraka aleloia dia hitantsika tamin'le etaetan'le ranabavy teo fa rehefa nisokatra tamin'i Jesosy ny fony miombona amin'i Jesosy dia miresaka Jesosy dia confirmen Jesosy any anatin'ny radio hoe zao le ilainao le voa ao anatiny ilaina mivoaka dia ndaontsika hisaotran'i Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra ataon'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika Jesosy andreto izay mankasitraka anao tsy herinay Jesosy tsy tanjakay fa miandry ny fisokafanay fotsiny ianao miandry ny fiovanay fotsiny ianao miandry ny fitodianay any aminao fotsiny ianao Jesosy fa ny zavatra rehetra dia efa araka ny tenenina foana hoe efa vonona mialohan'ny fotoana fa rehefa mijery anao zay rehefa mametraka anao eo amin'ilay toerana tompony mofo sy ambony no ny zavatra rehetrarehetra dia mitodika anao Jesosy androany Jesosy dia mamerina ny voninahitra any aminao zay fa enao irery any mendrika hoderaina misaotra Jesosy fa ny an'ireny olo ireny dia ankasitrahanay anao fa ny anjaranay Jesosy dia mitodika any aminao raisy Jesosy ny dera sy ny voninahitra mandrakizay amen ndaontsika hitehaka ho an'i Jesosy mahazo toerana tompoko azafady alleluia mbola miarabantsika ndray tratran'ity sabotsy mahafinaritra ty amen fotoana anankiray tsara indrindra satria hoana fotoana anankiray izay anasan'ny tomponao hiaraka sakafo aminy amen alohan'ny fotoana efa dia nisoran'ny tompony koa mbola nomeny fotoana mbola afaka manao partage eto hivavaka atsika misaotra tompony amin'ny fitiavanao anay misaotrany amin'ity herinandro ity tompo izay namaky vakina miaraka taminao misaora amin'ny fanasanao izay tena tsara indrindra Jesosy io izay hiara ray latabatra aminao ary hinana ny sakafo tena tsara indrindra dia ny tenanao ary ny ranao eto tompo dia aoka anao iseho amin'ny teny tompo faly zay enonao manakariva miseho amin'ny lalan'ny teninao tompo amen ny ten'Andriamanitra izay zarako kely androany dia raisintsika eo amin'ny Luka toko faraika amin'ny folo Luka toko faraika amin'ny folo andiny fefatra amin'ny telopolo Luka toko faraika amin'ny folo andiny fefatra amin'ny telopolo amin'ny aran'i Jesosy manao hoe ny masonao no jiron'ny tena koa raha tsara ny masonao dia mazava ny tenanao rehetra fa raha ratsy izy dia maizina koa ny tenanao amen fatantsika tsara fa raha voanarina zao rehetra zao Andriamanitra dia ny azavana aloha ary ozy ny teny manao hoe hitany fa tsara ny mazava zay mahatonga any amin'ny ratsambatantsika dia tokony tsy ataontsika ambany zavatra maso amen tsy miteny hoe tsara ny marenina na tsara tsisy tanana na ohatra zany fa ratsy indrindra hoe zany hoe tsy mahita zany satria raha mahita zava aro na tsy anao feony raha ohatra mahita zava tsy mahita maso raha hoe mahita amin'ny masonao nefa ataontsika hoe tsy mahare feonao dia mbola mizavatra azy mbola ataonao fa ny olona tsy mahita tena farahidiny mihitsy ary zany na tonga ny voazon'ny Filistina Samson dia inona ny jiro ny maso ny potseriny voalohany tsy hoe tapena ny sofiny na hoe tapany ny tongony ny taniny fa maso ny potseriny satria misy lanjany be io maso amen ary zany koa mahatonga ny filaza taloha hoe raha vao hoe mpaminany taloha dia pahita amin'ny filaza azy fa maninona nefa tantsika tsara fa matetika raha jerevintsika mpaminany matetika dia feo no hoe ny mpaminany fa tsy dia mahita firy fa maninona lazaina hoe pahita misy dikany ny masonao amen ny fahitana zany io na voafitaka ny saka rehefa pahany izy ary amin'izao fotoana izao dia zay mahatonga ny teknôlôjia tena miezaka mihitsy amin'izao fotoana izao mikarakara maso misy zavara manokana mihitsy mikarakara maso ary tena hoe faran'izay majinika indrindra satria misy lanjany be masontsika ianao manana maso za manana maso tena miteny antsika hoe menara mena mijery mahitsy alleloia tamin'izay mbola kely misy fotoana maso olo misy mary afinotro zao dia mianatra mijery atao ohatrany hoe maso misy fotoana somary atao mijola zany reny ary tsy fidiny dia mifaly mihitsy mahita zavaranakoroa alleloia fa tena menara mijery mahitsy mijery zavara tsara amen so raha tompo mbola mahita tsara masonao ary manana problema masonao za mahita amin'ny tino antia
famboarin'Andriamanitra masonao ahita tsara. Amen. Na dia ataontsika hoe samy zanak'Andriamanitra ny olona dia tsy voatery mitovy ny zavatra tsapa, satria miankina amin'ny zavatra hita ny zavatra tsapa ary avy amin'ny fahatsapana no andraisanao décision. Zany hoe décision fiainanao dia mianomboka any amin'ny zavatra hita amin'ny masonao. Amen. Mianara mijery zavatra tsara foana. Na tonga eo alohan'ny Jesosy ary ny olona dia tsy voatery mitovy ny zavatra hita fa miankina amin'ny fahazaranao amin'ny fomba hijerevanao azy. Ao amin'ny Marka 5:17 Marka 5:10 sy 9:20 toy izao vaky ny teny amin'ny aran'i Jesosy Tompo. Ary mpiandry azy dia nandositra ka nalaza tao an-tanàna ny tany an-tsaha dia nandeha ny olona mba hizaha izany zavatra izany. Ary izay efa nahita dia nilaza tamin'ny olona izay nataony tamin'ilay demoniaka sy ny amin'ny kisoa. Amen. Raha somary averantsika kely tara kely io alohany maranoko ny teny dia izao nandeha Jesosy tany Gadarena. Rehefa nampita izy tamin'ny toerana anankiray misy fasana dia nisy demoniaka ilay misy legiona io. Fa somary nydiniko teny io dia ohatran'ny zavatra hitako. Io demoniaka io tena malaza hoe tena azazony fotsiny zany ilay olona tsy manana ny tompo zany, fa ataony tena mahafantatra anaran'ny devoly mihitsy. Fa zao rehefa ny atao olona maromaro inona ataon'ireto olona be dehibe reto, tsy jerevan-jareo hoe iza reo olona reo fa le demoniaka ny jerevan-jareo. Vao ny tonga teo nefa ny Jesosy dia hitany le demoniaka indray nandoalika. Avy eo hitan-jareo afaka le demoniaka dia hitan-jareo le kisoa orany zavatra tsy normal dia niazakazaka nakany anaty antsana dia maty. Dia naninona niazakazaka reo olona reo nakany an-tanàna. Naninona nilaza ny olona tsy niteny an'i Jesosy zareo fa niteny an'ilay demoniaka sy niteny an'ilay kisoa, satria masina any amin'ny kisoa sy ilay demoniaka fa tsy nijery an'i Jesosy. Alleloia. Zay mahatonga ao fomba fijerentsika mila amboarina. Tsy mitovy tamin'ilay vavy Samaritana. Ilay vavy Samaritana non, tsy vavy Samaritana, Samaritana zafady. Ilay vavy Samaritana ratsy fitondran-tena fa fomba fijery an'i Jesosy nahita an'i Jesosy hoe Mesia. Fa reto olona reto nahita an'i Jesosy, nahita kisoa sy nahita demoniaka. Dia fantaranao na ratsy alay izy roasin'i Jesosy nitondra fanavotana ao zareo repona tany Gadarena reo. Amen. Androany iseho amintsika Andriamanitra androany. Amen. Amboarina fomba fijerinao. So dia sanatria izany hoe tsy ahitan'i Jesosy fa tahaka ny hitan'ireo mpony tany Gadarena reo ianao. Amen. Mety tsy fantarao inona ny problema araka ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra izay ampitonantsika matety hoentiny mbola voamaly manao hoe aza hoentiny aretina mandeha mitona mitototo mitady fanasitranana fa hoentiny aretina manatona Jesosy. Amen. Ivavaka antsika androany sy hoeto Andriamanitra alohantsika tsy ahita mofontsika rehefa avy eo, tsy ahita le ranom-boroboka anatin'le vianao kopy kely fa ahita tenan'i Kristy, ahita ny ran'i Jesosy. Amen. Ahita ny tompo amin'ny tino anty hitsangantsika ivavaka androany. Amen. Tena androany daontsika ivavaka androany tena atsontsika ny ran'i Jesosy androany andrakotra masontsika mba tena ahita ny Jesosy tsika, ahita le tena fahita tsika androany fa tsy sanatria kisoa ohatra na demoniaka. Ivavaka atsika misaora tompony amin'ny fitiavanao anay fa mbola mitenao fa tena matetika zay tompo tena ohatran'izany. Rehefa tonga fanatrehanao zavatra hafa nitanay androany tompo dia tonga eto zay tompo androany tompo ho an'izay misy salopona tompoko aoka anao atsiaro ny teninao manao hoe natonga afaka izy ny teninao anaisitra izy ny teninao salobona eo aminay isoro ny salobona mahatonga ny olona tsy mahita anao Jesosy eo ahitanao amin'ny lalan'ny teninao zay tompo amin'ny tino anty tsy ahita olombelona tsy hita zavatra hafa fa ahitanao Jesosy misaora tompo ny amin'ny zavatsofa no manao amin'ny tino anty ny hofitaina amin'ny fananany indrindra makasiraka Jesosy eo ho anao mifankasitrahana mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Amen. Tehaka atsika ho an'i Jesosy. Andantsika mpompon'Andriamanitra manaraka. Alléluia. 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 OK. Alléluia. Avofany amin'ny lanitra ny tanantsika dia ndao tsika isotra an'Andriamanitra mifotsika manontolo.
jesosy kristy mpanjaka ny mpanjaka, lay mahery mpitondra fiainana, manome fiadanana, mampijoro anay sy mitarika anay midinga ny fahatsarana mandrakariva. Ahitana ianao, ahitana ny voninahitra, hitantananao anay isan'andro, anaporofonao eo amin'ny fiainanay fa manotrina anay ianao. Tsy ny amin'ny zavatra hita etỳ tany izay atrehanay ka hiseho ny fandresenao ihany, fa indrindra Jesosy ny ananay fahatsapana ao anaty, fa ianao dia Andriamanitra miady adinay isan'andro. Androany Jesosy eo anaty communion dia mampianara anay, mitenena aminay isan'andro dia ambaranay ny révélation avy aminao, ampijoro sy hanokatra ny masom-panahinay eo amin'ny latabatra, ahalalanay ny tena ho amponao marina. Dia mitenena aminay fa mihaino anao zay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Rifana ipanazava miandra dranao zay azae rafatongava domini fanainai daufatratrai mazava zay lazar iteninao are tulalanava ao ampony afuta. Ry Jesosy mitenena, ry Jesosy mitenena araka ny fombanao aminay zay manantena mandre ny feonao fumarary sy manay matsaboy sy anjao mitei no fatsisay hadeony olatra. rainay Nay numeni sua baenu diatakan kanita nanau situa iaru venawana itadu rabataiu Jesosy tena misaotra anao zay androany maraina, tombotsoa anay no mandre ny teninao, mangataka Jesosy androany, aoka izy teny ray amantsika ao amponay ho tafatoetro tonga fiainanay. Fa rehefa manjaka eo ny teninao Jesosy, lay teny pahariana na pisiny tsy misy ho tonga misy, lay teny mpanafahana na tonga fanasitranana ho an'ny aretina, lay teny pampaherezana napitraka an'izay ny tanondrika sy nanana ny fanantenana indray ny fanatrehanao eo amin'ny fiainany, lay teny mahasolo ny fanatrehanao fa mahatateraka ny sitraponao eo amin'ny fiainan'izay mandray, fa ainao an'izay mahazo azy ny teninao ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Lay teny nanavitra sy manangana tamin'izay longony anjerana ary nahasitrana ny aretina rehetra koa hoy ny mpanao salama. Mitenena Jehova, miaino ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndaontsika ity tanana mafy eo an'Andriamanitra, mahazo ho toerana tompoko. Ny tanjo ny fiombonana ho amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra. Ny tanjo ny fiombonana ho amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra. Misy zavatra
tsy militaraina antsika. Vavaka ianao mba ho sitrana, vavaka ianao mba hiseho ny voninahitr'Andriamanitra, vavaka ianao mba handray fanampiana avy any ambony. Matetika tsika rehefa mivavaka dia misy zavatra indraindray matery ao anaty ao tiatsika hoentiny eo anatrehan'Andriamanitra. Fa tiako fantatrao misy zavatra koa matery an'Andriamanitra. Ary zavatra matery an'Andriamanitra izay ahatonga an'izay matery anao ho valiany amin'ny fomba tsotra le izy rehefa omenao zay taheta irian'Andriamanitra mba hijoronao ety ambany masoandro. Inon'io toetra io ao anaty fiombonana androany, takin'ilay communion le izy, anamorana zavatra be dia be. Tsy inon'io fa ny fankatoavantsika an'Andriamanitra. Apokalipsy 2:12 ka hatramin'ny 2:10 ovakitsika vetivety. Ary nisy famantarana lehibe hita tany an-danitra dia vehivavy mitafy ny masoandro ary ny volana no eo ambany tongony, ary misy satro-boninahitra kitana 12 amin'ny lohany. Sady bevoka izy ary nihetsaza izy ka nitaraina satria marary fatratra fiteraka. Ary nisy famantarana hafa koa hita tany an-danitra, ka indro nisy dragona mena lehibe manandoha 7 sy tandroka 10, ary nisy diadema 7 tamin'ny lohany. Ary ny rambony dia manala ny ampahatelo ny kitana amin'ny lanitra ka nanjery reny io amin'ny tany. Ary ny dragona ny janona teo anatrehan'ilay vehivavy efa niteraka mba andrapaka ny zanany raha voateraka. Ary niteraka zazalahy izy izay efa anapaka ny firenena rehetra amin'ny temby, ary ny zanany novonjena faingana nakarina ao amin'Andriamanitra dia ho any amin'ny seza fiandrianany. Ary raha vehivavy kosa nandositra nakany anefitra izay nisy ny fitoerany namboarin'Andriamanitra mba hovelomina any 920 andro izy. Ary nisy ady tany an-danitra, Mikaela sy ny anjely niady tamin'ilay dragona, ary ilay dragona ambanin'ny anjeliny kosa dia niady, nefa tsy naresy sady tsy ny fitoerana ho azy intsony tany an-danitra. Ary nazera ilay dragona dia ilay menarana ela izay atao hoe devoly satana, izay mamitaka izao tontolo izao, dia nazera tamin'ny tany izy, ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. Dia nareo feo mahery tany an-danitra io feo nanao hoe ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakan'Andriamantsika, ary ny fahefan'ny Kristiny sady nazera ilay niapanga ny rahalahintsika, dia ilay niapanga azy teo anatrehan'Andriamanitra andro manalina. Ary izy ireo naresy azy noho ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny teny filazana azy, ary tsy nakamaminy any intsony izy na dia ho faty azy. Ary noho izany mifaliry lanitra sy ianareo izay monina ao aminy, loza ao amin'ny tany sy ny ranomasina, fa midina ao aminareo ny devoly, sady manana fahatezerana lehibe satria fantany fa kely sisa ny androny. Ataovy amen. Eo amin'ny 9:20 isika tsy mandresy avy amintsika fa noho ny rany zanak'ondry sy ny teny filazana an' Jesosy. Tsika tsy mandresy satria mahay miady ampinoana na manam-pahalalana hikonfesena hiteny zavatra pozitif mba hisehon'le vokatra. Fa voafehy ao anatina vavolombelona anankiroa ny fandresentsika, ny rany Jesosy sy ny teny filazana azy. Tsy maredy aka ao an'Andriamanitra. Teteny amintsika androany maraina mety tsy manana vavolombelona avy aminao manokana ianao ilazana ny fahalebiazan'Andriamanitra sy ny fahatsarany indraindray. Fa eto ny Baiboly mampitodika antsika amina karazana vavolombelona avy amin'ny tenin'Andriamanitra anehoana ny fandresentsika. Ampy ilay hoe maty Jesosy, nitsangana tamin'ny maty izy ho pasika ho antsika, nandatsaka ny rany izy ho famonjena antsika. Afaka mijoro ianao dia milaza amin'ny devoly fa mpandresy ianao no ny amin' Jesosy. Eto dia misy adi-pamantarana anankiroa. Ny ray maneho ny fiangonana sy ny fahaterahan'ny fiangonana. Ny ray maneho an'ilay dragona ihany koa izay fahavalo lehibe atao hoe satana tonga andrava. Zay leo ny apahany kitana izy dia nazerany. Io ilay endriky ny anjely izay nanohatra n'Andriamanitra tany an-danitra. Mila fantatsika tsara fa Andriamanitra dia miady ho antsika rehefa feno ny fepetra mazanak'Andriamanitra antsika. Eto izany ny zavatra nitranga dia nahavariana. Fa raha vakitsika Apokalipsy 2:20 dia nisy fanoherana tany an-danitra, ary ny zavatra nahagaga, ny tany nietsika ho azy, ny telona ny atakin'ilay dragon. Hitantsika le izy. Ny tany nietsika ho azy. Hitantsika izany hoe miboky ny Apokalipsy eo ambonimbony kely eo.
raha vehivavy izy nandositra nakany efitra izay nisy fitoerany namboarin'Andriamanitra mba ho velomina any amin'ny 700 izy ary nisy ady amin'izay tany an-danitra dia izao ny zavatra nitranga lasa mivavatra ny tany nitelona ny atakin'le dragon tamin'le rano izay nisosasosa tany anefitra tedaviny andevonana n'le vehivavy ny zavatra misy zany eto dia zao hoe ny fijorontsika eo amin'le toerana mazanak'Andriamanitra atsika dia anetsika an'Andriamanitra ibaiko ny voary lasa ny voary no lazain'Andriamanitra melohany isehoantsika ho mpanampy atateraka ny fandresentsika fa tsy isika no miandry ny sitrapony voary sy ny zavaboary rehetra izay nataon'Andriamanitra mba hahatonga atsika handray izay tombontsoa tokony ho atsika avy amin'ny fanampian'Andriamanitra atsika tsy mitovy izay azavaiko jereo ny zavatra nitranga rehefa tonga zanak'Andriamanitra tsika ny voary rehetra dia lasa efa voabaiko n'Andriamanitra mialoha ny voary zany sy ny zavaboary izay noforon'Andriamanitra dia efa voabaiko n'Andriamanitra mialoha anaiky ny fisehoany ireo zanak'Andriamanitra ny fisehoantsika amazanak'Andriamanitra atsika ny fisehoantsika amazanak'Andriamanitra atsika dia tsy naseho hoe amin'ny fomba fampiasan'Andriamanitra atsika ampahany fisehoana mahazanaka ny fampiasan'Andriamanitra anao fa ny tena tanjom-pisiny ny mahazanak'Andriamanitra atsika ny mahazanaka atsika dia manana programa Andriamanitra hijoro ao anatin'ny fijorontsika araka ny sitrapony mba ho andrasa ny voary rehetra ny fanehoananao amantoetra rehefa tonga mpakatohan'Andriamanitra ianao tsika zany tsy natao hiasa saina amin'ny zavatra hafa akoatry ny fanekentsika akatohan'Andriamanitra tsy misy fepetra eno ty fahamarinany ity ny zavatra rehetra eto amin'ity tany ity dia nampaneken'Andriamanitra akatoa izay mpakatoa azy averiko i Adama fony izy mbola tsy lavo dia nakatoa azy ny voary rehetra tao Edena fa vao niodina tamin'Andriamanitra izy dia hita ny liona ohatran'ny gorilla lasa nivadika hatramin'ny apetian'ny liona nefa nyrokahatra izy ny boky n'Isaia lasa te hiatake ihinan'olona satria ny voary rehetra dia manohatra izay manohatra an'Andriamanitra dao tsika isaina ao anaty communion dia mila mipetraka tsara aloha ny fisokafan'ny fotsika iombona tsara amin'i Jesosy satria ny zavatra rehetra izay nataon'Andriamanitra dia nampaneken'Andriamanitra ny olona izay manaiky azy ary nampakatoavin'Andriamanitra ny voary rehetra ny olona izay mankatoa azy aza miezaka misasatra maneho ety ivelany fa miaraka aminao Andriamanitra amin'ny fisehoany amin'ny asany ny asan'Andriamanitra dia tsy anao no manatanteraka an'ireny fa ianao fantsona fa Jehova no hifaly amin'ny asany amin'izay tia no tanterahana amin'ny fiainan'ny olona ny zavatra tian'Andriamanitra ampiasa sainantsika dia ny fahafahantsika mametraka ny lanjan'ny communion ara-piombonana amin'Andriamanitra ho ambony lavitra sy mihoatra no ny zavatra rehetra ilantsika n'Andriamanitra na inona io ozy izy Jesosy matsara ny teny mpamarinan'i Jesosy ny amin'izany Matthieu 5:5 ozy izy Jesosy izy mihitsy no teny antsika tsy tsika ny namorona hoy Jesosy hoe sambatra nonona sy mangeteta amin'ny fahamarinana fa izy no vokisana 5 sambatra ny malemy fanahy fa izy no andovan'ny tany ianao te andovan'ny tany tsy ampy fahalemem-panahy ny secret tonga ny tany olovanao dia toe-panaraka an'Andriamanitra atao hoe fahalemem-panahy misy karazam-pahasambarana zany tsy mety tafatoetra mihitsy ao anatinao raha tsy ekenao ilay zavatra lazain'Andriamanitra eo hoe mila malemy fanahy ianao dia hitantsika izany fa ty tany ity zany tsy nomen'Andriamanitra hijoron'ny olona tsy manana ny toe-panahy araka an'Andriamanitra
satria Andriamanitra eto dia nilaza tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo zanany izay naseho Andriamanitra hitamasy koa tonga nofo ny aranonina tamintsika maneho ny fahamarinana ny zava-miafina lalina ompon'Andriamanitra maneho an'ilay tena toe-panahy araka an'Andriamanitra ampijorana io zanak'Andriamanitra io anapahefana amin'ny tany ho lovany dia ozy izy mila fahalembem-panahy le izy. Ny Isaia toko voalohany 9:20. Isaia toko voalohany 9:20. Inona mivaky ny teny ao? Raha manaiky sy maka-toa an'Andriamanitra isika dia inona ny vokatsoa amin'ny tany? Misy vokatsoa eto amin'ity tany ity fa miafina ho an'izay tsy manaiky sy maka-toa an'Andriamanitra. Ianao zany misitraka ny vokatry ny tany amin'ny fanekena sy fankatoavana an'Andriamanitra ary ianao mandova ny tany amin'ny fahalemem-panahy. Hitanareo amin'izay Andriamanitra efa hatramin'ny ela nametraka ny fahafahantsika misitraka tsara ny zavatra rehetra amin'ny alalan'ny faneketsika hampanjaka ao anatsika ireo toe-panaraka an'Andriamanitra ireo. Ny gida ahatonga anao hisitraka mihoatra amin'ny fanapahana amin'ny zavatra rehetra dia ny fanekenao ao anaty ametraka ny lanja ny zava-panahy ho ambony sy mihoatra lavitra noho ny zavatra rehetra izay ilainao avy amin'Andriamanitra. Atsaka tsara ny tanan'izay miaina. Iditsika any amin'ny fanambaran'ny apôtre Paul. Ny apôstôly Paul dia nilaza amin'ny bokin'ny Romanina. Ary namafisin'ny Paul zany resaka izany. Romanina toko 9. Romanina toko 9 aitsika tsy enjery loatra. Manoko amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20. Fa izao zavatra hary rehetra izao na hoe izao voary rehetra izao dia samy maniry ny zavaboary ka miandry fatratra, samy maniry ka miandry fatratra ny fampisehoana ireo zanak'Andriamanitra. Tsy ny zanak'Andriamanitra teny eo ny tenany fa zanak'Andriamanitra asehon'Andriamanitra. Zany no mahatonga antsika tsy miezaka iny maneho ny mahazanaka antsika amin'izay fomba ampiasan'Andriamanitra antsika fa mijorontsika manaiky ho aseho amin'ny faneketsika ampiaina sy iombona tsara amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Tamin'ity herinandro ity dia nampianatra tao amin'ny sekoly ny zavatra sarobidiny amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Inona ny zava-miafina ao ambadika ilay toe-panahy araka an'Andriamanitra izay anehoan'Andriamanitra antsika ao anaty communion ampitsahatra ny fitototonao anaisitra ny fanahiana ao anatinao ampahazo toerana amin'ny fiadanan'i Jesosy ahatonga anao aseho amin'ny voninahitra. Timoty 2 izay aleluia. Timoty 2 7 9:20. Azafady Timoty voalohany le izy. Timoty voalohany toko 7 9:20. Zao mivaky ny teny. Ary raha manaiky mihitsy fa lehibe ny zava-miafina ny amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra dia ilay naseho teo amin'ny nofo no amarinina tao amin'ny fanahy hitan'ny anjely notoriana tany amin'ny jentilisa ninona teny amin'izao tontolo izao nakarina tamin'ny voninahitra. Ny zava-miafina natonga an' Jesosy natsangana tamin'ny maty averiko indray. Tsy hoe satria zanak'Andriamanitra izy dia naseho tamin'ny herin'ny fahagagana fa natsangana tamin'ny herin'ny fahamasinana. Romana toko 2:21. Ny fanahy fahamasinana ny nananganana azy tamin'ny maty. Dikan'izay ny toe-panahy araka an'Andriamanitra nanehoana an' Jesosy ho zanaka ary io toe-panahy io no asain'Andriamanitra toriana rehefa naseho teo amin'ny nofo le izy ka nandresy ny toe-panahyn'Andriamanitra dia nahazo aina ny fanahy masina lasa nantsina hoe fanahin' Jesosy Kristy izy. Ary noho ny fahasahin'i Jesosy nijoro teo amin'ny nofo tanteraka nahazo ny profim-panamarinan'Andriamanitra amin'ny mahamesisy mpamonjy azy dia tsisy olombelona eto ambonin'ny tany mahazo misitraka ny fanahin'Andriamanitra raha tsy nanana an' Jesosy izy. Enoy amin'izay le izy. Hatramin'ny voalohany Andriamanitra no maneho amintsika atao anaty Baiboly fa ny voary rehetra dia efa nibaikoin'Andriamanitra anaiky sy akatoa izay manaiky azy ary makatoa izay manaiky ny teniny. Ohatra Adama voaniodina dia nala ny fanapahany. Nahita Noa indray Andriamanitra dia naven'Andriamanitra teo amin'ny Noa ilay fahefanavery tao amin'ny Adama. Lasa nanaiky ny Noa daholo tsororoa hatramin'ny vitsika niditra tao amin'ny samy fiarany. Izany hoe verina indray zany ilay autorité
very tao amin'ny Adama rehefa hita an'Andriamanitra fa tanteraka ny fankatoavany Noa. Zany hoe mitady hirikana olona mahatoky sy mpakatoa azy foana Andriamanitra anaovana anehoana zavatra goavana. Le izy zavatra goavana eo mason'ny olombelona le efa zatra ny hodina, efa zatra ny hodina ny olona, dia zatra miaina mahita ny fanoherany voary azy. Fa amin'Andriamanitra tsy normal zany. Fa raha vao miverina makatoa ianao dia lasa makatoa anao ny zavatra rehetra. Aminao le izy fahagagana satria mampiavaka anao amin'ny maro, satria tsy vitsy mpakatoa an'Andriamanitra, vitsy mpakatoa an'Andriamanitra. Dia lasa ohatrany hoe tsy normal le izy fa tsy aina be sy ny maro. Fa ho anao le miaina an'le izy ny tarafa ny hafa hoe magaga ny fiainanao nefa amin'Andriamanitra normal le izy. Atodra tsara ny tanana izay miaina. Dia inona ny zavatra mitranga? Hijeritsika jereo fa ho anaty ady sarotra dia ny voary no ampiasain'Andriamanitra anaiky, sanampy ary ampandresiny zanany foana na tany amin'ny testameta taloha azy. Zanak'Israely tany anefitra niady tamin'ny Amorita, izy mpanjaka 5 ny Amorita nanohatra azy, nanohatra ny Josoa. Josoa toko 10, ny 9:110. Josoa toko 10, ny 9:110. Zao ny zavatra nitranga. Rehefa nanohatra be mihitsiny ny Josoa ny reo mpanjaka 5 reo dia niditra tsehitr'Andriamanitra nanampy an Josoa. Dia inona ny fomba nanehoan'Andriamanitra fa manotrona an Josoa izy? Dia hozy izy ny ten'Andriamanitra, ary noho nandositra teo anoloan'ny Israely teo am-pidinany be teo rony izy, Jehovah dia nandatsaka havandra vavety taminy avy tany an-danitra hatrany Azeka ka nahafaty azy, ary be lavitra maty ny havandra noho izay nivonoany zanak'Israely tamin'ny sabatra. Mba tsy tenena amin'ny Baiboly hoe ohatrany tsy nahafaty akory ny Israely tamin'ny sabatra fa ny havandra no nandripaka be dia be. Dia teny zany Andriamanitra eto hoe misy ny torabato avy any ambony. Rehefa manotrona anao zany Andriamanitra dia zao le voary mibaikoan'Andriamanitra hanampy anao. Azorela izy satria niandany tamin'ny Israely Andriamanitra. Mandana vakeo anaty Baiboly fa tsy mivavaka Josoa hoe mba handatsao havandra zay Andriamanitra. Donc tsy ao anatin'ny komandon'ny Josoa ny fandatsahana havandra, fa fiasan-tsain'Andriamanitra hanampianan'ny Josoa tao anaty ady rehefa momba ny Josoa izy. Tsy ny zavatra rehetra ny sasarantsika mambavaka. Mesasaina raha sanatria mbola misy barango ny fifandraisana sy fiombonanao amin'Andriamanitra, fa aza miasa saina amin'izay problème lalovanao fa tsy anao io, fa rehefa tanteraka ny fankatoavanao hiasa sainany aminao Andriamanitra. Tsy maharety eka ao an'Andriamanitra. Alleluia! Zany ny atao hoe fanotronana. Rehefa mijorontsika eny amin'ny toetra mpakatoa tsara an'Andriamanitra dia manotrona antsika Andriamanitra. Zany na tonga ny Moïse rehefa nitenen'Andriamanitra izy nakatoa testa ny fankatoavana, fa ny Andriamanitra hoentina iana ny problème Josoa i Moïse. Vao mivoaka avy any Egypta tafavoaka ny zanak'Israely makanesa ianao amin'ny lalandria andehanana dia fantatra Andriamanitra fa ranomasina mena tsy azo ioarana ny eo aloha ao. Fa Andriamanitra niniraka hoe andana mandeha any. Dia nandeha Moïse nakatoa. Rehefa makatoa an'Andriamanitra ianao tsisy riska zay obstacle any aloha any fa miantoka hatramin'ny farany izay naniraka anao hoe mandehana. Halleluja! Dia inona ny zavatra nitranga rehefa tonga teo amin'ny ranomasina mena? Teo izy Andriamanitra ho ampiasaiko indray ny voary hifanaraka amin'ilay programa tian'Andriamanitra ho tanterahana. Tsy havandra ny nalatsany ohatrany tamin'ny Josoa, fa ranomasina mena no nisokafany andehanany zanak'Israely tany maina. Dia hozy izy ny mpanao salamo 4:121 ka hatramin'ny 5:1, fa inona ny mahazo anao ranomasina dia miorika ianao sy mizara roa. Dia hozy izy ny salamo, ny ranomasina nahita. Hitanareo, manamaso ny ranomasina hifankahita amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ny sokafa ny ranomasina tonga saina dia miteny hoe allo zay hiala, allo maina le lalana, allo andely izy, allo zay hiala fa andalo Moïse, andalo Moïse. Tsy Moïse anitany fa fanotronana anitany. Androany maraina milaza marina aminao, anambara fahamarinany teny aminao, fa raha tsy miasa saina ianao inona ny zavatra manjoa oro loatra te hiady ho anao foana ianao hatramin'izay. Aza miasa saina ny amin'ny zavatra mitranga manohatra anao. Sokafo ny fonao dia velaro anatrehan'Andriamanitra. Tompo, inona ny mbola tsy mety misy eo amiko sy aminao. Tonga hiasa saina mba te ho isan'ny olona tena mpakatoa anao. Tia nofoko ty ve? Ty ve ny tsy ahitako ny fanotronanao?
manaiky any anombony nofoko sy ny filako mba ny fanindriko rehetra eo amin'ny azy fijaliana ho isan'ny olona mpakato sy mpanatanteraka ny teninao fa inona ny zavatra mitranga rehefa anotrona anao Andriamanitra sokafan'Andriamanitra amin'ny mason'ilay problème raha ianao manko no ampiasaina ny masonao mila mahita zay ny onction mila mahita ianao hoe misy manam-pinoana ve ho afahana raha zay onction ny ampiasain'Andriamanitra fa rehefa fanotronana tsy ianao no mila mahita fa le problème manao ampahitany hoe miaraka aminao izy dikan'izay tsy mila mivavaka ianao mba izararony ranomasina mena fa ailany mahitsy tonga dia manaiky mivoary hoe manaiky zay le ady tsy ho anao fa ho anaty communion mankatoava tsara an'Andriamanitra zao ny zavatra mitranga mandrakandroany Andriamanitra mandrakandroany mitady olona araka amin'ny fony tsy ny olona rehetra mitady an'Andriamanitra no hita an'Andriamanitra fa raha mangeta ety hitady azy ianao mba hoky hifampitady nareo rehefa mifampitady nareo tsy maintsy hitany ianao ary izy ny hita aloha noho ny fahitanao azy satria manokatra amin'ny fonao mba hifanaraka amin'ny sitrapony manjary manamaso ny voary hetsika akato zay mpakato an'Andriamanitra rehefa manotrona anao Andriamanitra ohatra Sadraka sy Mesaka ary Abednego afo ndray teto rano tia ndray afo le teo aloha avandra voary daholo zany vonakato an'Andriamanitra tsy nekohaka tamin'ny sary olona volamena na hiatra manainy azy nanotrona tao anaty lafaoro Jesosy mairy zareo sa tsy may tsy nanan-kery ny afo ozy izy ny afo tony le tsy fandevona nanaiky le afo tanareo ny voary rehetra miandry ka maniry fatratra ny fampisehoana le vrai zanak'Andriamanitra le tena zanak'Andriamanitra raha tsara fiombonantsika amin'Andriamanitra miorina amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra tsika miteny marina aminao fa manomboka omen'Andriamanitra ao anatinao ny fahatsapana tsisy tavatra fa ny fiakirana tanteraka amin'ny fahaiza-manao dia libre ianao miatrika an'io fanoherana io satria fantatrao fa misy herim-panotronana miaraka aminao tsy marety eka ao an'Andriamanitra Daniel aloha ny safidy hitondavaky ny liona toy izay ekohaka amin'ny sarin'ny Darius fa vonjoro izy fijoroana fankatoavana tenin'Andriamanitra na tsy mpitondavaky ny liona izy jerijereny liona tonga dia lasa edena le liona tsy ny toerana misy ianao any an-davaka akory ny ratsy fa ny lavaka tsisy Andriamanitra ny tena risika fa naiza fahoriana andrehanao ninona zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao rehefa eo Andriamanitra dia lalana ahafantaranao ny heriny zany tsy makaizy io fa ny contrôle Andriamanitra mijoro fotsiny eo anaty communion fa tsy miatika ny ambony ianao fa ny ambony ao ambadika sy miafina ao ambadika io fanoherana io voninahitakoavana be ary izy rehefa hiasa ka hanotrona tsy misy mahasakana mandrakizay ny avoidiny halleluja aza miasa saina amin'izany tenenina akaikinao aza miasa saina amin'izany ianao fa na avandry io na liona io na afo ninona makato ny zavatra rehetra zay mpakato an'Andriamanitra io tsisy resaka hoe titre hoe grand prophète ianao na olona tsotra fa Jona rehefa tsy nakato dia nitoeriny voary Jona nefa grand prophète fosy izy Andriamanitra mandehana ny Tarsisy ary mahavariana le mahalala an'Andriamanitra ihany ny sasa ratsy matory ao anaty fanoherana ny heritra tao ambany tao izy natory dia tsy niaza saina fa zaho any Tarsisy fa zay ninivany aloha amanaraka isika amin'ny resaka an'iny dia izy Andriamanitra ndao ary toy izy Andriamanitra asiako tafiotra eny ampovoan-drano baikeon'Andriamanitra ny ranomasina ary za mino fa nanisy petera joro aza hoe mitsara tao anatin'le sambo tsy nitsahatra satria Jona mila mivoaka aza reparena ao anaty onction zay manque ao anaty assistance aza avy aminao ny hevitra hoe hijoro anoatra ny programme an'Andriamanitra ao anaty tsy fankatoavana amin'ny fahalalanao ny fomba fiasany maneke ety hiveriny amin'ny programme an'Andriamanitra mba hijoroan'Andriamanitra ho mpanamarina ny lalina zay alehanao sy tonga azy hiaro anao zay ny mahatonga ny mila miverina ny décision Jona
vao nanaiky zonao hoe tena avy amiko le izy na tsipy izy Andriamanitra vao manaiky ianao ka misaitsaina bebaka efa ny ekibony trondro vao tonga saina tena ekibony trondro nalota ny Niniva dia mba hitreretinareo ny bakion'Andriamanitra ny voary atateraka amin'ny programa tia indray poisson teo liona biby solo tena avy aty tanety trondro be tanaty rano indray koa bakio aiza zany ny toerana misy anao ny sarotra loatra ka tsy vitan'Andriamanitra ny amoaka anao fa ty problème ty tsy hoe mafy loatra ny fifandonanao amin'ny zavatra mitraky atao ambany masoandro fa mibarango ny fankatoavanao an'Andriamanitra. Mialatsiny fa ao anaty communion androany tiako isy fijoroana tsara eo amin'ny zanak'Andriamanitra ametraka fifamatorana fiombonana ara-pifandraisana amin'Andriamanitra eo amin'ilay dingana tsisy fitsaram-belatsy dia atao hoe tsika etritra hivavaka tsika petraka amin'io seza io ao anatin'ny heritaona ianao toriana teny fa rehefa mijery Andriamanitra zay rô fankatoavanao azy mandrak'androany ianao tsy tena mivavaka fa mbola tafiditra ho isan'ny olona te hivavaka foana dia ndaony satria te hivavaka dia misy toetra tiako ho anamarina tena kely ampandeferako an'Andriamanitra satria fantatro Andriamanitra fa mpamindra fo dia ampandeferiko izy ampandeferiko izy anaiky izy sitrapoko fa zao afina feniko ao anatin'ny asan'Andriamanitra le izy mazoto be manao asan'Andriamanitra le zavatra anankiray tenen'Andriamanitra tsy ndraisako fanapaka-hevitra mihitsy afina feniko amin'ny asan'Andriamanitra mody mitory ny zavatra ataonao lasa modomody daholo pe tsara velatsy ianao mamita teny ianao androany ao anatina communion votsory ao anaty fankatoavana an'Andriamanitra tanteraka amin'ny fonao mba hatonga anao tsy isan'ny olona mpitototoy ny filany hitady azy fa ho isan'ny olona tadiaviny naizanaiza misy ianao Andriamanitra mitady olona mandrak'androany olona araka amin'ny fony ny tadiaviny firy ny afaka nomian'izay an'Andriamanitra tena ny fo tsisy fiatsaram-bela tsy mitiava mafy be ao anazy dia tena mafy be mihitsy ve ny manohatra an'ity nofo ity mahatonga antsika dia ampahoriny eo mandram-poviana zao le izy rehefa Andriamanitra ny tanjona dia tsy sakana ny fanoherina rehetra misy fa lalam-panehoana ny fanotroana ny reny mila fantatsika fa satria tsy maintsy manao izay tiany atao foana isika matetika izay tiantsika atao ihany ny tiantsika atao fa mila tsika mahatsapa hoe mila manao izay tian'Andriamanitra koa eto an-tany ary tiako fantatsika fa mila mijorontsika eo amin'ny toerana mazanak'Andriamanitra antsika zay fotsiny mijoro eo amin'ilay toerana tena mety mazanak'Andriamanitra anao fa nataon'Andriamanitra eo tanany zanany ny fanapahana sy fahefana rehetra ho ekeny voary rehetra misy dikan'i Jesosy matoa ny teny amin'ny Luka 10:9-20 ka hatramin'ny 20 efa nomena amin'ny fahefana rehetra ety an-tany sy any an-danitra io Jesosy zao izy Jesosy zay efa nanomena ron'io fahefana io koa nitsaka maingo ka sy mena rana mba nieretrana na fahavalo ary tsisy ampaninana anareo zany hoe le fahefana omeny Jesosy tsisy ampaninana anareo matoa Jesosy niteny hoe tsisy ampaninana anareo na masika be sy ratsy tarery le liona nitady anaikitranao tigrabangy io fa za matahotra tsy atahorana nikaikitra io efa vita melohan'ny fotoana eonanareo ny fandresenao lasany hoe azavaiko le izy halleloja satria Jesosy tsisy ampaninana anareo akory io ino efa nomeko fahefana nitsaka mena rana sy maingo ka sy andresiny hery rehetra nana amin'ny fahavalonareo ka tsisy ampaninana anareo akory 20 kanefa ozy izy tanareo amin'izay aza mifaly nareo satria manaiky anareo ny fanahy fa mifalia satria voasoratra ny an-danitra ny anaranareo ny fifaliana tsy miankina amin'ny fampiasan'Andriamanitra antsika satria manaiky antsika ny fanahy fa ny fifaliana napetrak'Andriamanitra ny fitonitsika satria zanak'Andriamanitra tsika rehefa voasoratra ny an-danitra ny anarantsika ny atitudany zanak'Andriamanitra tsy ampifalia ny vokatra fa ny atitudany zanak'Andriamanitra ampifalia ny fiainam-panahy mendrika ao aminy tsy maretyaka ho an'Andriamanitra voalaza ny fepetra fahatsika mampiasa n'io fahefana io men Jesosy le izy fa rehefa velo izy nitsopony Jakoba dia tany amin'ny Jakoba Andriamanitra ny namangy hoe zao ny mahatonga andreo fanareo anaiky anareo Jakoba 2:7 verina tamin'le topika ihany manekena Andriamanitra voatoeriny devoly
fandositra anareo izy ny anjara voatendro ho an'ny satana ho an'ny olona manaiky an'Andriamanitra tongotra katoka miala eo tsisy azo raisina raha voampy mifanekena tsy maintsy mandositra izy miafinao ambadiky tontolo mifaneketsika an'Andriamanitra ny fahafahana misokatra atonga amin'ny fahavalo anaiky atsika mila azotsika tsara ao amin'ny apokalipsy 2:20 ny 9:1 ka hatramin'ny 9:4 io apokalipsy 2:20 ka hatramin'ny 9:4 vakiko ndray mpandeha ary nisy famantarana lehibe hita tany an-danitra dia vehivavy mitafy ny masoandro ary ny volana eo amin'ny tongony ary misy satro-boninahitra kintana 12 eo amin'ny lohany sady bevoka izy ary nihetsaza izy ka mitaraina satria marary fatratra efa hiteraka ary nisy famantarana hafa koa hita tany an-danitra ka indro ny dragona mena lehibe manandoha fito sy tandroka 10 ary misy diadema fito amin'ny lohany ary ny rambony dia manala ny ampahatelo ny kintana amin'ny lanitra ka nanjereny ho amin'ny tany ary nisy dragona ny zanona teo anatrehan'ilay vehivavy efa hiteraka mba andrapaka azy sy ny zanany raha voateraka ary niteraka zazalahy izy izay efa anapaka ny firenena rehetra amin'ny temby ary ny zanany novonjena faingana nakarina ho any amin'Andriamanitra dia ho amin'ny seza fiandrianany ary raha vehivavy kosa nandositra nakany anefitra dia nisy fitoerana namboarin'Andriamanitra mba ho velomina any 700 andro izy dia io ny zavatra nitranga zany hoe misy zany ny ataky ny devoly io aloha le zaza mbola tsy teraka akory dia efa nanao izay anakanana n'le fahaterahany ny devoly satria fantany fa tena miaramila an'i Jesosy Kristy le zaza ho teraka zany hoe le hitondra famonjena le izy rehefa izay ny fahamarinan'Andriamanitra dia zao ny zavatra mitranga le tena famonjena manondro an'i Kristy le fahamarinana tena hoe mampiodina ny olona tsy fantoka tsony amin'ny zavatra hafa ivelany ankoatra ny fahamarinan'Andriamanitra ny afatra izay hoentinao dia tafiditra ho isan'le ao anaty programa mpanenjeny ianao tiany satana ho levonina satria nokatra masom-panahin'ny olona tena iaina marina ny sitrapon'Andriamanitra ndraso azavaiko le izy mesazy ny afatra tafiditra ao anatin'io rehefa tena afatra marina anova ny hafa ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny zavatra hoentinao anetsika fanotronana ianao tsina dia lasa ho fahavalona satria tsisy ninninina azo ny atao tso ny anakanina anao tsy mampaninona raha ohatra ka zao tontolo zao aloha nitoriana tsy taitra amin'izany ny devoly ampiasain'Andriamanitra be ianao hoe manao fahagagana tsy mataitra ny satana zany fa rehefa manomboka manambara mesazy marina ianao anovany tompon'ny olona ifantoka amin'Andriamanitra ka mpijoro azy iombona amin'Andriamanitra manomboka betsaka mipakahala anao raha vo mijoro ianao anitsy fahadisoana ampiverina ny olona amin'ny fahamarinana dia be dia be no tsy tianao tandremo mitady mily fiakofana ny devoly ary io tena zavatra tadiaviny hatramin'ny farany tsy mampaninina azy izay rehetra ataonao mahazo makany am-piangonana ianao afaka manao fanatitra be ianao fa zao fotsiny asainy mekoaka sy manaiky azy amin'le toetra anankiray tsy mety miala iny na le fanao anankiray mbola mety hoe anjara aza kitikitihana iny anjara iny fa seza fiandrianana tsy tokony ifampisarahanareo fa mpahazo aina azy amin'le fiombonana iazona ianao hatramin'ny farany izy mantsy fahavalony fiakofana ho pura amin'Andriamanitra dikan'izay tia no zaraina le fiakofana mba tsy ho pura tsony amin'Andriamanitra le izy tsy maninona na misy amin'Andriamanitra azy fa mbola misy zavatra tia ny azonana anao mba tonga le fiakofanao tsy ho pura amin'Andriamanitra inona fiakofana amin'ny voninahitra izy mamona ve fitiavam-boninahitra ve fitiavam-pitaovana sy zavatra eto ambonin'ny tany ve filana ve sa olona zany mahatonga ny satana manao izay fomba rehetra tsy fatoa amin'ny fiakofanao amin'Andriamanitra fa aviliny kely ny fiakofanao tsy any amin'Andriamanitra fa tsy afaka ekoaka ianao na libra amin'ny fiakofana an'Andriamanitra tsara raha tsy manao zavatra eo fiainanao aloha Andriamanitra ne satana no nampianatra n'io fiakofana misy intérêt io ampifamatoriny amin'ny zavatra ilainao ny lanja ny fiakofanao zany mahatonga andreny olona sasasasa milaza fa mino an'Andriamanitra ireny rehefa tsy mahita valimbavaka izy dia tsy tanteraka amin'Andriamanitra tsony fiakofana fa mimonimmonina izy fa raha vao metimety ny zavatra hita dia izy mipiakoka farazenjana indrindra sy mafany ho fanatehan'Andriamanitra Jesosy niaritra an'io amin'ny Luka 4 makanesa dia amiko ianao izy izy tambazany Jesosy omeko anao zao rehetra fa natolotra azy zany izy fa miakofa eto anatrehako ny fiakofantsika amin'Andriamanitra tsy fiakofana tambazana mipampianatra manangy fiakofana devoly
fa mifiakovatsika amin'Andriamanitra ninninona misy ninninona tsy misy. Halleloja, fa mifisiko manaprofo fa ty ahy izy sy marety eka ao an'Andriamanitra. Halleloja. Tsy tena votsitra ao an'Andriamanitra raha tsy mandray valim-bavaka, raha tsy voatara-pitaovana, raha tsy nysitraniny eo dia mila vaniny amin'Andriamanitra. Mila tonga saintsika andro faran'izao, mila tsika mijoro tena miaramila tsara ny Kristy. Jesosy tena nanao antsika anapaka ny menarana sy ny miaramilana, satria zanak'Andriamanitra tsika, mahalala ny eo am-poniny ray tsika. Fantatry Satana fa rehefa mijoro zanak'Andriamanitra tsika dia tonga taranaka mpanitsaka ny lohany amin'izay. Tsy mpiakohaka intsony, niala tsisa mpiakohaka. Hatramin'izay ny fiakofanao misy compromission miaraka amin'ny sitrapony devoly kely sy ny zavatra rehetra mety mamatotra any ambadika any. Fa tamin'ity ndray mitoraka ity tsy misy olona hoe fifanarahana amin'ny Satana na kely azy. Fa mijoro ianao an'Andriamanitra marina na hiasa manaina ohatran'ny sadraka fiasakasapetina goaza ny zavatra hitranga. Dia jerefa rehefa manaiky ianao hijoro an'Andriamanitra dia manaiky Andriamanitra hijoro anao. Ny mahatonga mivoary rehetra mbola tsy tena manaiky ianao dia satria ianao mbola tsy tanteraka eo amin'ny fanekenan'Andriamanitra zato isan-jato. Aza asiana condition ny fankatoavanao sy ny fanekenao azy. Rehefa tsy manaiky ho fiantsen'ny devoly tsika dia tsy maintsy toeriny foana. Fa rehefa eo position manaiky an'Andriamanitra tsika ka manohatra ny devoly, Andriamanitra rehefa nampanantena fandositra anareo izy. Ny Apocalypse 2:20 Baiboly dia milaza fa nisy ady tany an-danitra. Mahavariana fa raha toa ka mbola tsy raikitra akory ny ady dia efa nanomana mpitaritafika Andriamanitra melohan'ny ady. Mikaela zany efa vonona melohan'ny ijoroan'ny Satana anohatra azy tany an-danitra. Mahavariana io tantara io. Ny fanoarana mbola tsy mitranga akory kanefa Andriamanitra efa manana mpitaritafika sahady. Efa voahomana melohan'ny ady ny fandresena, efa voahofana melohan'ny olana ny vahaolana. Resy tany an-danitra ny devoly ary mihevitry ny andresy eto an-tany ray izy. Ary ahoana ny fomba tiany andresena eto ambony tany amin'ny 1:10. Hozy izy ny ten'Andriamanitra, ary narefa eo mahery tany an-danitra nanao hoe ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny heriny sy ny fanjakan'Andriamanitsika ary ny fahefan'ny Kristiny, satria nazera ilay miapanga ny rahalahintsika dia ilay miapanga azy eo anatren'Andriamanitra andro amanaliana. Inona ny tiany Baiboly ho lazaina. Eto feo mahery tany an-danitra io tsy fanahy na feo an'anjely fa olona. Matomba Baiboly miteny amin'ny 1:10 hoe nazera ilay miapanga ny rahalahintsika. Misy rahalahintsika tany an-danitra ny teny an'io. Ny rahalahy zany matompy rahalahy mitovy. Atao tsara ny tana zay miana. No zany tsy anjely ho ny teny io tsy fanahy, zay le révélation fa olona. Ny famonjena mbola tsy nazera akory Satana, fa tonga teto an-tany izy vao nanomboka midoboka fotsiny resy dia nisy feo tany an-danitra hoe tanteraka ny famonjena. Ny zavatra rehetra vao ataon'Andriamanitra dia efa tanteraka meloha amin'ny fotoana isehony. Midika fa tanteraka teto an-tany nanomboka tamin'ny fotoana ny anjeran'ny devoly teto an-tany ny famonjena. Olona no niteny tao an-danitra, niteny hoe rahalahintsika satria hamonjy ny olona natao tanteraka ny famonjena. Maiky Satana satria kely sisa ny androny. Ny antony no ireo olom-boafidy etỳ ambonin'ny tany dia no afoezina ny andro. Nanomboka tamin'iny fotoana iny ka mandrak'androany zany tsy natao aharitra intsony ity tany ity, fa ny andron'ny devoly sy zay rehetra mahakasika azy dia efa no afoezin'Andriamanitra. Zay voasotro ny bokin'ny Apocalypse 2:20, ny 9:10, ny 9:20. Dia zao ny zavatra mitranga. Andriamanitra zany mikitika ny voary rehetra ho an'ny olom-boafidy. Rehefa zanak'Andriamanitra ianao dia kitehan'Andriamanitra ny fotoana afoeziny mba tsy hatonga anao ho very, satria te higanianao faran'izay enjany indrindra Andriamanitra mba tsy hatonga anao ho very eto ambony tany. Zay Jesosy niteny an'izany amin'ny boky Matthieu. Tany efa kitsika amin'ny boky Matthieu fa marina kitehan'Andriamanitra hatramin'ny fotoana, satria miasa saina izy fa tiany ianao ho avo traingana, mba tsy tiany ianao ho very. Fa mafy be zany le fakapanahy sy le fanoheriny eto ambony tany. Zay mahatonga manamafy foana hoe matoa Jesosy mikitika
tsika fotoana manao an'izao tena sarobidy am' Jesosy loatra reto a ny fiainam-panahintsika ao aminy no ty tany mandalo ty tsy maharety ka ho an'Andriamanitra. Ozy izy Jesosy ary raha tsy efa no afoezina ozy izy zany andro zany dia tsy misy nofo amandra nofo ovonjena fa no ny olom-bo fidy dia ho afoezina zany andro zany. No zany azagaky ianao raha vetivety dia ariva ny andro afoezina. Tsy hoe mba hahatonga anao havita, tsy hoe mba hahatonga anao havita le projet sy le programme raha mbola tsy tonga anao Jesosy ataovy ny programme, ataovy ny sitrapon'Andriamanitra tsara. Alleluia. Fa tsy hoe mo amin'izay tanjony izay nanafoezan'Andriamanitra ny andro, fa Andriamanitra misaina ny famonjena ny olona dia nafoeziny ny andro, mikitika andro Andriamanitra. Ary rehefa nanomboka tamin'ny fotoana natongava ny famonjena ihany koa nanendren'Andriamanitra fotoana anakelezana ny andron'ny Satana. Zany hoe tiany Jesosy koa ho akelezina sy afoezina ny andron'ny devoly. Tsy maintsy safiditsika, tsy maintsy mijoro amin'izay. Miaramila n'Andriamanitra natao anitsaka ny loha mena rano ianao, fa tsy natao adalainy sy hovariana ao anatin'ny karazam-piaina tsy mifanaraka amin'ny sitraponitsony. Tandremo ao anaty ady tsy mahazo resy ianao. Aza manome toerana ho an'ny Satana zany manaiky ho raraka tsafidy iaina sy verezina ao anaty fahotana. Mijoro ianao. Tsy maintsy mandresy sika, mandresy fakapanahy, mijoro an'Andriamanitra tsara, mandresy ireo fandrika rehetra tiany Satana atao amin'ny lina lalana anao. Mijoro an'Andriamanitra. Halleluia. Ary zao koa andresy aretina koa, mandresy ny rofo rehetra, mandresy ny olana rehetra, mandresy ny fanoherana rehetra, mandresy ny sakana rehetra, mandresy fahafatesana, mandresy noho ny rahan' Jesosy sy ny tenim-pahamarinana ilazana an' Jesosy. Halleluia. Mba hampamomby antsika ao anaty ady siraka eto tany dia mila ampy tsara ny fanambarana marina momba an'Andriamanitra ato anatsika. Mila mailo tsika hoe ao anatin'ny voalohany ten'Andriamanitra ve zany zavatra zany. Rehefa tsy ao dia tsy namana. Raha vao misy zavatra ataonao ka tsy sisy ny tanin'Andriamanitra fa hoe fiainana eto tany hono zany kifetsifetsy, dia anao koa hiditra misy ny kifetsifetsy mitovy amin'izao tontolo izao dia teteny aminao na asan'Andriamanitra aza ny ataonao dia tsy ao Andriamanitra. Misy manosika ianao anatin'ilay fetsifetsena fa iny zavatra fafafinao ohatra modimody atotonao, hitanao le hoe liato zany e. Aleo re tsy sisy nininina ny fahamarinana modimanitra ataon'ny olona hoe vendrana reny rive menakavy, tsy problème, tsy olana. Tsy manao fanao ny olona ty misy lala-poza kely dia avy eo ny teny amin'ny tombo fotsiny hoe voavela ny eloko e. Pasteur ataoko ty manao famelan-keloka foana sabotsy atao inona famelan-keloka raha tsy misy ota. Manaova fananina fa rehefa iloza amin'ny fanotronana vao tsy fantatrony vao anenina fa tsy hainao aloha zany teniniko zany. Nareo le karazan'olona tena mijoro hitako tsy manao kinanga amin'ny fiainam-pananareo mihitsy. Ianao olona mila mahalala ny marina momba anao sy izay andrasan'Andriamanitra aminao. Mila fantatsika tsara fa Satana tsy faly aminao. Ary tsy hoe kristianina fotsiny fa tsy faly amin'ny olombelona mihitsy izy. Ny olona rehetra mihitsy tsy mahafaly azy satria ny olona le valim-bavaka nangatahany tamin'Andriamanitra fa tsy voarainy ka natonga azy alina hitovy toerana amin'Andriamanitra. Ny devoly miteny hoe zany hitovy amin'Andriamanitra, ianao no foroniny hitovy amin'Andriamanitra. Zany hoe nasoan'Andriamanitra ny devoly tsy hoe ilay ataonao mihitsiny le hoe hitovy amiko, tsy hoe zany tsy tia amorona zavatra hitovy amiko, fa alianao mialina ao anaty fitakipy hitoviana amiko ny tsy tiako toetra. Dia izy Andriamanitra foroniko ny olona hitovy endrika amiko. Isaky mahita anao Satana dia tezitra foana. Mody fotsiny izy manampy anao amin'ny fiatsaram-belatsihy rehefa miaraka aminy ianao, fa rehefa avy eo misy takisorona. Ratsy fanahy io fa aza miaraka amin'io. Na mino ianao na tsy mino dia halan'ny devoly foana. Izy ny arkange ny fanatrika tamin'Andriamanitra foana talohan'ny fiodinany tao an-danitra. Izy ny tompona andraikitra fiakofana tao. Ary izy mahafantatra fa ambadiky fiakofana misy fahatsarana foana ataon'Andriamanitra. Ianao raha olombelona mivoary ny foron'Andriamanitra hitovy endrika aminy. Kanefa Satana mba nanam-panindrina hitovy amin'Andriamanitra. Ianao ilay valy mifanindriny tsy azony nanoheriny an'Andriamanitra ka natonga azy ho fahavalon'Andriamanitra sy matoka azy mandraka ankehitriny ho fahavalonao. Raha tianao fantatra elonana ianao
Ary zay no mahatonga azy mampiditra an'io fanahy fialonan'io ho ao anatinao koa raha tsy mitandrina ianao dia lasa mpialkalina mandehandeha vesaranao teny rehetreny nefa mba misaina ihany eo any an-danitra sy anompo an'Andriamanitra. Ny fanapahana dia nataon'Andriamanitra tamin'izay manana ny endriny fa tsy voatery ho any amin'izay akaiky azy. Averiko, ny fanapahana dia nataon'Andriamanitra ho an'izay tena manana ny endriny fa tsy ho an'izay rehetra voatery akaiky azy. Ny olombelona manana ny endriny dia hozy Andriamanitra ampitoeriko amin'ny olona ny fanapahana. Ny devoly tsy manana ny endriny. Tsy tahaka an'Andriamanitra namorona an'ilay anjely atao hoe devoly. Tao edena dia Adama ny ekeny voary rehetra. Ary io nefa tsy ritiny devoly io fanapahana io tao an-danitra fa tsy azony. Ary fitiavan'Andriamanitra ny olombelona io no mankala ny devoliny olona satria fantany fa tena hoe Andriamanitra tiany olona na mino izy na tsy mino. Fantatry ny devoly fa tsy misy tsony hirika hidirany ahazahoana ny olona dia tonga izy namitaka ny olona tsy akatohan'Andriamanitra. Zay foana zany tany an-danitra izy nisarika anjely tsy akatohan'Andriamanitra dia nahazaka nefa raraka ny fiafarany izay niaraka taminy mba hafarafaratsiny mba misokatra amin'ny masom-panahitsika. Ekipa raraka avy any ananonanonany ve reto no arana? Rehefa hiaraka ihany miaraha mandresy nandresy ny fahafatesana niakatra ho any an-danitra niteoteokafaran'Andriamanitra maefa ny zavatra rehetra Jesosy avy any Nazareta no anarany horakoraka mafy eo anazy. Halleluja! Andao hiaraka amin'ny Jesosy. Halleluja! Fantatry ny devoly fa tsy misy hirika hitirany tsony azahoana dia nanao izay fomba izy ahoanany amin'ny tanany reto. Dia hozy Andriamanitra hamonjy ny olona naka ny endriky ny olona izy tonga Jesosy. Zavatra nahavariana tany an-danitra Mikaela dia efa tsy vitany. Zany nisorako an'Andriamanitra fa tsy devoly no anjely mahery indrindra tao an-danitra mivadika tamin'Andriamanitra fa Mikaela dia efa navita azy. Tao an-danitra tsisy Jesosy mbola joro akory. Mikaela dia efa vitany aminy. Tonga Jesosy teto ambonin'ny tany. Androany Jesosy miaraka aminao. Ndrany Jesosy manamarina anao. Ny teny filazana azy ao anatisika. Nandray an Jesosy ianao ary manana ny fanan'Andriamanitra ao anatiny. Tsy mahare ety karangao an'Andriamanitra. Nanaiky izy andatsaka ny rano atsika. Tamin'ny hafatesana izy nidina tany amin'ny fiainatsita. Vao tonga tany amin'ny fiainatsita Jesosy tsy ho tavela tao. Baiboly reto dia milaza. Andao nefa kitsika matitoko fito amin'ny roapolo hoe matitoko fito amin'ny roapolo. Vao tonga tany ambany tany izy andiny fanaky amin'ny dimapolo ka hatramin'ny andininy fahatelo amin'ny dimapolo. Ary indro ny efatra lamba tao amin'ny tepolo dia tritra ny zara roa hatrany ambony ka hatrany ambany dia niororo ny tany ka nitresaka ny vatolampy. Dia andiny faharoa amin'ny dimapolo ary nisokatra ny fasana ka maro ny faton'ny olona masina izay efa nody mandro no natsangana ka nivoaka avy tao amin'ny fasana ireo taoriany nitsanganan'i Jesosy dia nakao amin'ny tanàna masina ka niseho tamin'ny maro. Mba hitretinareo ny zany miaraka amin'ny Jesosy zany tsy misy afa-tsy résurrection foana fetina fanangarana foana miaraka aminy. Zany fety miaraka amin'ny Mesia. Alléluia. Tsy hoe Mesia mijorojoro fotsiny dia milaza ny tenany hoe Mesia. Tsy mpampiresaka évangélique Jesosy. Fa Jesosy vao nisokatra amin'ny fasana voaka izy nitsangana tamaty voaka daholo ry Jeremia ry Abraham rehetrarehetra tany amin'ny fiainatsita navoaka ny tao daholo. Zany rôle zany. Zany rôle zany. Zany mitoriana aminareo. Zany teny filazana zany. Ary zany no antony latabatra hatsiarovana androany fa izy ny miaraka amintsika. Izy ny manohana antsika. Izy ny momba antsika. Izy ny miado antsika. Efa nandreso antsika izy. Mpandresy ianao. Halleluja. Betsaka mba te hita hoe ahoana zany Jeremia zany. Voaka avy any Jesosy nitsangana. Nahita ny Jeremia ny olona dia hozy izy Jeremia manahoana? Fa avitaiza ianao? Mety tsy fantatrareo fa izaho lay Jeremia. Dia misy mivoaka avy any zany Isaia. Zany le lazainareo raha Zefania. Ary izy Obadia. Halleluja. Za Amos. Osea no anarako. Tany
Ohatra daholo nareo zany le tao anaty baiboly rehetrarehetra ie fa maninona eto tanàna nareo manao escale. Halleluja. Fa maninona efa nitsangana ngeza. Nitsangana izy. Taoriana amin'ny fitsanganana. Nitsangana daholo izay tany amin'ny fiainantsika rehetra nanaraka azy. Io teny tsy zany mamorona. Zany hoe ianao zany raha-panatenaina hoe hiverina dia toronao indray miomana fa talohan'ny toronao efa nisy torony hafa. Keto tany misy toronao. Misy kiondalana. Tsy maintsy hijoroana, halalana fa miaraka amin'ny Jesosy sika. Tombotsoa andry zareo no naneho fahatsaran'Andriamanitra tamin'izany. Fa tsy avela koraraka izany. Fa tombotsoa koa zany androany. Hijoro ho an'Andriamanitra. Anao izay afinaritra azy, akatoa azy, anaky azy. Tsy mahareteka ho an'Andriamanitra. Tsy mahareteka ho an'Andriamanitra. Raha spesial le raha nalatsaky Jesosy. Tsy mitovy amin'ny raha rehetra. Tamin'izay vao nitsangana izy tresaka amin'ny fasana tao amin'ny aizina. Seo ny mazava, seo ny voninahitr'Andriamanitra. Nitsangana Jesosy dia nrehetrarehetra nijery tao am-pasana fa iza ny ato. Nisy nangalatra izy. Tanareo ny sentiment io aprimo aloha. Nisy nangalatra izy. Izy amin'io fa revelina ary inona ary mahazo an'reto. Fa misotsotra revelana izy. Dia nandalo. Raha hitanao rehefa izy ny nangalatra izy. Jesosy re raha hitanao ny izy ny nangalatra amin'ny faty tao. Dia ozy Jesosy nijery taminy. Maria. Rabonio. Esoriko mihitsy ny capuchon. Halleluja. Oka kalongany. Aza mikasika. Raha tsy efa niakatra tany amin'ny ray koa. Halleluja. Andana lazao daholy ny rahalahiko rehetra mba ny Petera. Satria Petera efa tsy tao anaty lisitra tsony fa efa nandahy telo. Halleluja. Fa ny Galili ny rendez-vous. Halleluja. Lazao tsanganony izy hoe. Iny amin'izay ry javiany. Efa nitsangana izy. Halleluja. Ianao tsy miaraka amin'ny ekipa raraka izany. Ny ekipa tsika, ekipa efa rano. Halleluja. Jesosy taorian'ny fitsanganana mbola nandehandeha izy. Tsy tonga dia nandeha hoe niafina tany. Hitandreo dia tonga tao amin'ny mpianana tao dia tonga dia teo afovoany. Io izy. Tomasy tsy teo. Ary hitako ny Tomasy ny kely fonaka tsy mazoto mihaino tenin'Andriamanitra. Andrasana. Dia teo. Jesosy tonga dia teo afovoany. Hitany mpianana rehetrarehetra. Hitany Petera. Hoe nitsangana ity no faly tany. Dia nitresaka nahita ny tompo za maintsy amin'ny Tomasy. Dia izy Tomasy. Reto miretirety. Mpianatra ny tompo nefa. Apôstôly. Fa nilaina ny tsy finoan'ny Tomasy. Tonga Jesosy tamin'ny fanombohana vaovao tamin'ny andro fahavalo. Zany hoe restauration ny andro faharoa satria ny andro voalohany Andriamanitra namorona. Dia rehefa raraka Tomasy amin'ny andro fahavalo izy arenina. Zay mahatonga no havalo mianako fanombohana tao anaty samby fiara. Satria efa nomboka zava-baovao indray Andriamanitra dia mampiasa ny chifra valo izy. Dia nijoro tamin'ny andro fahavalo Jesosy. Tomasy, ave, tsapao ny tanako dia tao vetona. Tomboka sy Andriamanitra. Tomasy, satria nahita ianao dia nino. Fa sambatra ry zareo trampokon'olonao. Tsy nahita ary zareo nefa mino ary zareo. Halleluja. Vita le izy tsangany Tomasy.
lasy Tomasy nijoro amin'izay nanambara fa velona Jesosy taorina io sy tonga dia hoe nareo ihany nisehoako satria nareo nananona fa lasa amin'izay a mbola nijanona izy 7 andro nampianatra momba ny fanjakan'Andriamanitra mandra-pahatonga ny andro Pentekosta namenona ny fanahy tapitra le izy vao nialy Jesosy niakatra amin'izay dia mahazo ny mpianatra rehetra nety fa soa ihany fa nisy anjely mihitsy na mafimafy tsara mihitsy ho an'ny olona rehetra zay tena hoe mba hinotsika tsara sy hitandremantsika tsara ary taloha nandehanan Jesosy efa nanafatrafatra izy tandremo a so misy milaza hoe tsy Kristy na ary a ka makany nareo aza manaiky vao fitakany sady reo Kristy ireo mpanao menasy aza makany nareo fa zao tsika manana nilay andrasako sy andrasanao ary nafarany anjely tamin'ny fotoana niakarany iny Jesosy Kristy izay niakatra hitanareo iny dia tahaka niny niakarany iny mihitsy no iverenany eny amin'ny raha ho any lanitra ay ary confirme zany le nitenen'i Jesosy hoe tsy eto izy fiokavanany ray ka raha misy milaza fa eto izy dia tsy izy zany fa eo ankavanany ray izy amin'izay fotoana iverenan'izay dia ho ao amintsika ary ho ao aminy mandrakizay teneniny eo akaikinao amboary tsara ny communionao hoe manaiky tsara an'Andriamanitra pakatoan'Andriamanitra tian'Andriamanitra manao ny sitrapon'Andriamanitra aza miasa saina amin'ny fanoherana hoe fa zao zavatra ary rehetra zao satria tanoa zavatra ary rehetra zao tandremy masony sasany dia miandro hoe miandry ka maniry fatratra ny fampisehoananao na vandry hoe na rivotra io na rano na biby io na afo fa rehefa voary io na devoly azy natao iandro mibaikonao rehefa manaiky an'Andriamanitra ianao tsy maharety eka ao an'Andriamanitra halleluia halleluia aza miasa saina atao ohatrao ny sainao aza miasa saina hoe mafy manjoa ny gentilisa miasa saina amin'izany fa za hoe atao hoe za ny zavatra asako saina raha sambaty ka mbola tsy faly amiko Andriamanitra fa rehefa faly amiko Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy amin'ny fanekeko an'Andriamanitra amin'ny fankatoavako azy amin'ny fijoroako amin'ny sitrapony raha mba nahita ry mesaka hoe mba hitako masaky dia afa mafy be ho an'Andriamanitra tsangady eo ny toerana misy ianao ary halleluia avofany amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo dao tsika isotra ny tompo amin'ny fototsika manontolo tiaka sitraka sy anome voninahitra anao Andriamanitra raiko no ny amin'ny fitiavanao sy ny famindram-ponao zay tsy tsaranao itenenana amiko fahamarinana sotra ny amin'ny fahamarinana ny teninao zay manaitra ahy isan'andro anakaiky bebe kokoa anao hatrany tika anao nokatra ny fonao amin'izao fotoana zao tia tompo atao visan'ny olona mandeha sy miaina araka ny sitraponao amasindray aho feno ny fahatsaranao ato anatiko atonga ho karazan'olona mety aminao tia fahamarinana feno fahatahorana an'Andriamanitra olona tsy miaina raha tsy ao amin'ny sitraponao mba atao visan'ny olona araka amin'ny fonao aho vonina Andriamanitra ny aina amin'izany ary anatin'izao fandraisan'izao dia fanamafisan'orona ilay fiombonana misy eo amintsika halleluia satria rehefa tsara fiombonana aminao dia tsara fiainana sy fiarahana aminao raha iso ty marain'ity ny fisokafan'ny fo vaovao iarahantsika miaina amin'izany fahamarinana izany indray aza manamely teny ianao fitsorony eo anatinao fa ninina zavatra tsy mety rehetra nataonao na vitanao hatramin'izay na nataonao fananiana azy zany teteny aminao a fa raha mbola isan'ny velona ianao dia misy atenaina sokafo fotsiny fofy efa tonga ota mihitsy izy mba hatonga anao fahamarinan'Andriamanitra ao aminy amin'ny alalan'ny fanekenao anovany ao anatinao hifanaraka amin'ny sitrapony koa satria manao fanekeny ianao fankatoa azy anaiky azy anao zay sitrany ohatra le zanaka adala tsy nidega vitany ny tantaraindrainy
fa ny zananitany nafaly azy. Androany koa dia teny aminao ny dadanao hoe zanako, ianao le matika velona indray, ianao le verika hita indray. Mba fantatrao ny fitiavako anao, tsy mitovy amin'ny fitiavan'izay milaza fa tianao rehetra. Ny aiko natolotro ho solo ny fahotanao. Raha azoko nataony nanao namaritra an'izao tontolo izao amonjena olona anankiray dia nataoko izany. Fa ozy izy Andriamanitra ray androany aminao, noho ny fitiavako anao dia nafoko Jesosy zanako. Mahalala ianao rehefa misy fotoana hoe misaraka kely aminao ny zanakao, tsy nandeha izakorona na ninona, fa mety hoe fahasoavana le izy, fa mifonao malahelo rehefa tsy eo masonao izy, satria mahatsiaro azy ianao. Fa Andriamanitra tsy ohatr' izany. Ny zanany tsy naninona tao amin'ny lapa tao, fa sady feno fiadanana, tsisy ninona tokony hoe mamporotra andry zareo hoe ndana mandeha, fa noho ny fahotanao dia hoziziny ray very ny olombelona lasa ny tanako, sy ny metrahako ny foko sy ny fitiavako. Niodina niala tamiko izy satria nisy namitaka. Dia toy izao ny tiavana n'Andriamanitra ray izao tontolo izao. Nomeny Jesosy Kristy zanany mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fanina fiainana mandrakizay. Tianao Jesosy. Ianao rehefa mijery ny zanakao kely everiko foana, onsaony sombony aiko. Fa Jesosy rehefa mijery ianao, zany le solo ny aiko. Tianao Jesosy. Sokafo ny fonao. Okany ianao hiavana aminy. Anao izay mahafaly azy amin'ny fiainanao ray manontolo. Adinoy dia teneno Andriamanitra. Le fisainako ohatr'izao Andriamanitra. Le zavatra mampalahelo anao ohatr'izao. Le fahazarako ohatr'izao. Afoiko izany androany. Manaiky any iray aminao. Sy ombona aminao tanteraka indray. Fa Jesosy tompo tamin'ny alazaina madiana azy dia nandray ny mofo izy. Rehefa nisaotra izy dia nivakiny ny mofo, dia hozy izy tia ny tenako izay vakina ho anareo. Zao natao fahatsiarovana misaora azy. Misaotra ny amin'ny nofonao izay mivakinao ho Andriamanitra. Atao natiko ny fiombonana aminao. Mahay tena iray atsika. Lay tena feno fahamarinana miatrika n'ity fahalitaony ity. Nefa tsaroko fa naboaka azy no mifandray taminao dia tonga nadio. Ary androany izay manantena fa nadiovana avy aminao satria mialoko eo ambany diakapoko izay Jesosy sy ny famindram-ponao ary izay vitanao anay. Tahaka izany koa ny kapoaka izay maneho amintsika ny firaisantsika fiainana aminy. Fa ity le raha vaovao tamin'ny fanekenana latsaka Jesosy indray mandeha manaisotra ny fahotany izao tontolo izao ho famelan-keloka. Fa novintsika mihinana mofo sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny nahafatesantsika mandra-piaviny dia tsika hisaotra azy ny amin'izany. Misaotra azy. Apetra amin'ny lohanao ny tananao ankavanana dia mitenena amin'Andriamanitra. Anao ahy Jesosy io, anao mandrakizay. Tia momba rehetra tolotro anao indray. Amasino amarino oka ny fiainanao ikorina ato amiko. Voninahitra ny eo anao rery mandrakizay. Misaotra amin'ny famindram-po, misaotra amin'ny famonjena, misaotra amin'ny zavatra rehetra. Makasitraka Jesosy. Amen. Ataontsika ity tanana mafy eo an-tompo a. Anao filazantsika sy fanatitra ao n'Andriamanitra dia orinan'izay tsika mbola hivavaka indray. Alleluia. Misaotra ny tompontsika ny amin'izany afatra mamy be izany a. Omeny Jesosy antsika indray tamin'ity androany ity. Rehefa tapitra ity fotoana ity a dia araka ny fanambarako tamin'ny maly a ny sampana rehetra mijanona daholo a. Ankoatran'izay koa izay rehetra mpamonjy croisade a na mety tsy sampana renao dia engaviana mba hijanona fa misy fandaminana tokony atao a mahakasika an'izany fandehanana any amin'ny croisade izany. Programantsika amin'ny herinandro a dia anasanantsika ireo fotoana ny sekoly. Alleluia. Satria enitsika tsara ngamba ny vavolombelona izay nentin'ny olona nijoro vavolombelona teo hoe etaeta no entina mitady an'Andriamanitra dia mamaly Jesosy.
lazaiko aminao fa eto amin'ity toerany ity misy olona zao avy any amoron-davy izy dia tonga eto Antananarivo dia priorité amin'ny fahatongavana eto ny anatrika fotoana eto amin'ity asa fanompony ity dia ianao tsy etsy amoron-davy etsy Ambohimanarina akaiky kely fa zany olona zany avy any amin'ny 700 kilometra fa tonga aty Antananarivo izy dia vao tonga eto dia tsy maintsy manatrika fotoana ato aloha etaety zany ry havana dia tay Jesosy a tsarovy ireo fotoana irahantsika amin'ny tompo ireo latsinainy a sekoly famahan'olana ny talata sekoly fanasitranana alarobia sekoly ny fitahina sy ny fanambinana sekoly ny tokantrano a dia anasanantsika izany fotoana rehetra zany a etsy amin'ny soprety a etsy amin'ny super U ao amin'ny rihana faharoa dia raiso ny anjaranao tay Jesosy ianao zoma eto ihany ny fotoanantsika ny sabotsy a miverina eto ihany koa tsika miaraka misaotra sy manome voninahitra ny tompo amin'ireo fotoana sarobidy rehetra ireo misy programme anankiray ity anasanantsika rehetra amin'ny sabotsy 29 avril amin'ny roa sasany ao amin'ny skate park ny tanymena dia misy fotoana fiderana sy fiakofana an'Andriamanitra anasanantsika rehetra zany fotoana mahafinaritra be misy fiderana iarahana amin'ny inside out worship dia ireo tsy olona hafa fa olona ato amintsika daholo ihany ireo misy musicien ao misy technicien ao hitanao mihira ao misy choral ao dia anasanantsika ireo fotoan'ireo dia akoatran'ireo misy koa ny deep worship mety efa fantatritsika ihany zany ekipa miaraka amin'ny staty body zany dia zay nataoko hoe tsy afo io fa olona atao trano daholo anasanantsika io fotoana io amin'ny 29 avril amin'ny roa sasany ao amin'ny skate park tanymena tsy misy vidim-pidirana tay Jesosy fotoana ahafahantsika indray miaraka mekoka mideran'Andriamanitra ranoray ao anatin'izany fotoana izany dia anasanantsika rehetra tay Jesosy tsika rehetra voninahitra ao an'Andriamanitra akoatran'izay dia misaotra ny Jesosy teneniko eto foana le izy ny radio satria enitsika teo nisy olona nitahian'Andriamanitra amin'ny fandrenesana ny radio alleloia dia misy olona koa kasihan'Andriamanitra foana dia misy manome écouteur zao misy manome ordinateur indray ao zao ho ampiasaina ao amin'ny radio fa dia voninahitra ho an' Jesosy amin'izany rehetra zany satria izay nataoko hoe ny zavatra ataonao rehetra ho an'Andriamanitra dia tsy maintsy misy olona koa kasihan'Andriamanitra ny ambadika any amin'ny alalan'ny zavatra rehetra sakrifisy ataontsika ho an' Jesosy andao hitsangatsika nome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fanatitra ry ray masina tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zahay manome voninahitra anao mankasitraka anao ny amin'ity fotoana ity dia misaotra ny amin'ny fahafahana mijoro mitondra fanatitra satria hoy ny voalazan'ny teninao hoe aoka tsisy eo foana eo anatrehako nareo tsy mitondra fanatitra amin'ity androandroanyity koa ny fonay ny fanatitra tsara indrindra no entinay eto anatrehanao voninahitra ao ary tena ny fijoroanay amin'ny tena iainanay tokoa amin'ny sitraponao ho tena lohalarana amin'ny fiainanay ny sitraponao mankasitraka ny amin'ny fitiavanao Andriamanitra dia ankasitrao koa ny fanatitra netiny tsirairay avy tamin'ity androandroanyity voninahitra ao rery any amin'ny anaran'i Jesosy amen na itehaka mafitsika voninahitra Andriamanitra mbola zajanona ny teako ao misy fijoroana vavolombelona zay minao fampaherantsika hatrany mandrosonareo telo mianaka azafady aiza mety misy micro tantarao fohifohy ny zavatra ny ainana ny zavanisy dia ny fahatsapana amin'izao ho an' Jesosy ny joroanay vavolombelona eto fa tamin'ny herin'ny androany zany ty zanako ty nanao krizy be tena hoe tena farany zay tena krizy tsy mbola hitanay mihitsy dia nandeha tany amin'ny hôpitaly zahay aloha dia nangataka vavaka tamin'ny mpanompon'Andriamanitra dia nalefa noty zay ny ariva dia niverina indray ilay izy ny latsinay maraina dia tena ny amafy tena ny amafy tena ny amafy tena tsy voatazon'olona firy izy tao anaty tomobile
tao anatin'izay nefa izay dia nanana ohatrany hoe nanana assurance zany zay a niantsony paster hoe paster solontenan'Andriamanitra eto a miassure anay dia tao anaty tomobile tao anaty crise zay niantso azy a dia ataovy eo amin'ny sofina ozy izy io telefona io dia nivavaka izy tonga tao amin'ny hôpitaly zay dia moa zany hoe zavatra rehetra miara-miasa asoa zay tian'Andriamanitra dia tonga tao amin'ny urgence zay dia ozy izy hoe manao scanner nareo zao dia zao ozy izy a dia scanner anankiroa natao dia nivoaka nivalin'ny scanner dia confirmé zany hoe AVC izy a misy lalan-dramadinika tsetsina ao amin'ny lohany dia tsy maintsy hospitalisé nareo zao dia zao dia niakatra dia nampidinandry zareo dokotera vao amin'ny neurosure zany zay a nanao fanadiadiana dia tonga dia nataony analyse ny radio ny alina n'iny ihany dia niantso ny mpanompon'Andriamanitra zay dia zao ny assurance nataony hoe tsy fahafatesana nanao anton'izao ozy fa voninahitr'Andriamanitra tehiseo dia rehefa niakatra tany ambony zay a dia tena ny alanenina ny dokotera hoe zao ve tao anatin'ny tapabolana ny olona AVC ny olona rehetra miaraka amin'ny ao amin'ilay hôpitaly a olona malemy bataina tsinitsina fa ny dokotera zany tena ny alanenina hatramin'ny farany dia nataony daholo zao zavatra rehetrarehetra ao manao analyse scanner efa anankidimy dia niantso ny paster moa zay farany hoe paster mila anao zay tsy mila nininina tsy mila vola tsy mila nininy zay fa nitananao satria fantatray a ny fanotronan'i Jesosy anatin'ny asa fanomponao sy ny voninahitr'Andriamanitra eo aminao a dia mila nitananao fotsiny izay fa tsy mila nininina ankoatran'izay dia tonga tamin'ny herin'ny omaly vao maray ny paster dia tonga tany dia nivavaka ho azy dia rehefa avy eo dia vita izay dia niantso azy ny dokotera hoe andao losy a hoentina hitestena mandeha any dia nijerena daholo ny fonction ny vatany rehetrarehetra tsisy problème nefa ny dokotera zany a tena hoe nitesteny foana isan'andro a ny eritreritry ny dokotera zany hoe tokony alemony any efa tsy izay ny sisapon'Andriamanitra ao anahy dia tena hoe averiko amin'Andriamanitra ny voninahitra satria za zao zany tena fahavolombelona velona zany tena hoe tapaka zany raha AVC tena hoe confirmé mihitsy ny AVC rehetra anataratasy zany AVC a alain'ny dokotera foana ndao entanary dia testeny foana za zao mandeha tsara zao mihetsiketsika tsara ny tanako rehetra amin'izao a tena hoe voninahitra ao an'Andriamanitra dia faharoa manarakarak'izay a misy bilan mpanaoviny sareo anay anankiroa dia rehefa nandeha teny hoe mbola voninahitr'Andriamanitra ihany a dia tonga izay tany amin'ny institut pasteur dia niteny zareo dommage izy fa tapaka tamin'ny zoma tamin'ny herin'ny omaly ny prise en charge en commune satria izy miasa ao amin'ny commune dia nefa ny coût teo sy 2 millions d'ariary mahery dia mbola ny ampy fandroany indray ilay izy a dia mbola ohatr'izay ihany koa dia tena ora farany efa ivoaka izay nisy ny antso hoe alefaso atsapy aty amiko fa hoe toany olona ambony eto amin'ny firenena ny antoka azy a dia voninahitra ao an'i Jesosy. Alléluia. Manana assurance mihoatra noho ny assurance saharintsika dia Jesosy Kristy tompo. Tiaka mafetsika ao Jesosy. Dao tsika tia tanina mafy eo an'Andriamanitra. Misy zavatra rehetra tsy hazavaina. Jesosy fotsiny tsotro zao ilay izy dia zay. Tena jereo ny tovolahy iny hoe mihetsiketsika. Etsiketsika hoe ny tana sembelo hoe. Zao, sauvé-nous AVC. Mandanga ilay scanner e. Andao tsika teny mafy be hoe. Atsanganany amin'ny lanitra ny taninao dia teneno Andriamanitra. Aoka ho Andriamanitra rery ny marina. Fa ny zavatra rehetra mpandaingy. Saotra Jesosy eo. Ianao rery zany e. Ndaontsika iorakoraka mafy be ho azy. Halleluja. Ndaontsika iderany tompo a ao anatina hira anankiroa na telo. Ataontsika misesy ilay izy tena hifalitsika, hiravitsika, hanome voninahitra an'Andriamanitra tsika sady zany e.
livraison. Terrorisé, manao livraison. Azaiko marina aminao, azaiko marina aminao. Voalanitra amin'izao, mivoa eo olè, voan'ny zanak'olè. Antsika dia mantsy, voalanitra, mivoana. Manao livraison. Manao livraison. Io ihany e. Manao livraison. Manao livraison. Magaza mandreo feoany e. Azoazo verina. Aza manamate. Mifona e. Zanak'olombelone. Manampitrofinave. Mifuko. Mifiena kureza. Mipiderato. Pensare indietro umeko nawe. Umeko nawe. Atao livraison. Atao livraison. Ai se le tanantsika. Ai se le tanane. Atove bulle tanane. Ai se le tanane. Atove bulle tanane. Ai se le tanane. Atove bulle tanane. Ai se le tanane. Tiroce sose. Tiroce sose tirawe. Tirawe. Sose tirawe. Tirawe. Assoldato tiro. Tiroce sose tirawe. Mattias Amattense. Mantieni fewe. Canso zuverna. Azamana mate. Ifunale. Zanak'olombelone. Manapitsofinave. Mifuko. Mifiena kureza. Mifiderato. Pensare indietro umeko nawe. Umeko nawe. Atao livraison. Io ihany e. Atao livraison. Atao livraison. Di atao livraison. Farane. Atao livraison. Urakura kawan Jesosy. Do hifaly am Jesosy sika e. Zangana,
raha eo amin'ny anaran'i jesosy a misaotra anao zahay fa velona ianao mandrakizay velona ianao mitoetra eo miseza fiandrianana mandrakizay. Andriamanitra miasa, Andriamanitra manatanteraka ny sitraponao, Andriamanitra mamindra fo, Andriamanitra miantry, Andriamanitra mikarakara ny fiainanay, ny antsipiriam-piainanay. Jesosy zavatra mbola lavitra sy mihoatra no nita masonay fa hetsika tanteranao eo amin'ny fiainanay. Manolotra mifonay zay Jesosy manolotra ny mombanay manontolo zay. Ho anao mandrakizay anjakao, ho lapy itoeranao, ampifaly anao, anao zay sitrakao, ho laraka mifonao. Zany netaeta ao anatinay Andriamanitra. Minao fanampy anay ianao amin'ny alala amin'ny fanahy masinao. Mamebitsika anay mandrakariva, izoranay sy andehananay ao anatin'izany programa tsara zany. Minao fa zay rehetra nafahanao Jehovah dia afaka mandrakizay ary zay nitahinao dia voata mandrakizay. Ko minao fa ntsiray avy zay misaotra eto androany dia fa tanteranao sahadiny aminy. Otrony manokana izy Andriamanitra. Naiza mitoerana misy an'izay olona izay androany dia aoka Tompo otroninao izy. Eo amin'izay toerana misy azy, eo amin'ny fiainana misy azy, amin'izay zavatra rehetra ataony amin'ny ara-pahasalamany, amin'ny ara-pivelomany, indrindrindrindra eo amin'ny fiainam-panany Andriamanitra. Aoka ikoriny zany fitahinao zany hiasa mahery. Fa ianao afaka mikitika any amin'ny sela faran'izay tsy hitan'ny masona ihany. Afaka manohy lalan-drà tapaka tsy hita maso ianao. Mahafanina mpitsapo sy ny dokotera. Zao kasinao daholo na dokotera na mpitsapo Andriamanitra. Ianao rery mavita an'izany Jesosy. Tsy misy afa-tsy ianao rery. Ianao rery dia ianao rery mandrakizay Jesosy Tsy olombelona tsy iza niza. Na tsy teo ary zay vato ny vitanao iantsoantso natanteraka ny sitraponao. Niza olombelona tsisy mahay manao ninininy zany Andriamanitra. Ianao rery mahay zavatra rehetra. Veriny zay iteny eto an-tongotrao ilaza fa voninahitra ho anao rery mandrakizay. Le Andriamanitra mitoetra miseza fiandrianana mandrakizay. Mpanjaka sy tompony tompo mandrakizay. Ny fiandriananao no isanatra, ny fahalebiazanao no hita. Zao rehetra iakohaka mifatsaranao fa mendrika mandrakizay ianao. Jesosy mpanjaka sy tompony tompo. Raiso voninahitra ho anao mandrakizay. Halleluja! Orakonaka mafy Sotra Jesosy. Sotra ny amin'ny fivoriana androany, sotra ny amin'ny fanasanao androany, sotra ny amin'ny fiasanao ao anatinay tsirairay avy, sotra ny amin'ny vavolombelona manomboka tanteranao fomba tsy takatriny saina eo amin'ny fiainany tsirairay avy. Sotra fa ny vavolombelona manaraka ho an'ilay manao hoe hosana amin'ny avo indrindra, hosana amin'ny avo indrindra. Isa roa telo, hosana amin'ny avo indrindra. Ho an'Andriamanitra ray, isa roa telo, ho an'Andriamanitra ray. Ho an'i Jesosy Kristy tompo zanany, ho an'i Jesosy Kristy tompo zanany, ho an'ny fanahy masina, ho an'ny fanahy. Tsika rehetra ianao halleluja. Hitanareo any Jehovah ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka amenareo fiadanana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Zareo fahasoavana, fa ny fahasoavan'Andriamanitra no maty izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no maty izao anareo. Amen. Azadiny sekolontsika ny alatsinainy maraina eny amin'ny super U Analakely manomboka amin'ny fitoraka hatramin'ny valora sasany. Zay